Amin'ny fifahina lehibe indray no androsoana totokatranon-tsika ny amin'ny zao izao tonga amin'ny fotoanan'ny fampianarana antsika izay laharana fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe diso ny Coran fa ny Torah no marina. Dia izany no boribory amintsika indray ny amin'ny dimy ity dia faly mamerina ny fiarahabanantsika rehetrarehetra moa izany da ino soa atao tsika rehetra zany ny ambassadeur-n'ny Soa Elia no mandroso ny tokatranontsika ny amin'ny an'ity fampianarana laharana fahatelo no iarahantsika izany. Ndao ary lazava indray zany Elia ny amin'ny hoe diso ny Coran fa marina dia marina ny Torah. Inona moa zany nahatonga ny teny io safidiana lohateny satria dia tena manan-kina ny fahamarinana ny Torah loatra ilay boky ny Coran na ny boky ny Silamo zany. Lazain'izy ireo fa tena tsy marina, diso, novaovaina sy ny maro samihafa dia izay mihitsy no entiny Elia eto ambara hoe tsisy marina zany. Ary raha ohatra ny ara-moka ataontsika hoe araitsika eo marina zany fanambarana nataony zareo zany inona moa zany no tokony nanoratany zareo an'izany zavatra diso zany ao anatin'ny boky ny zareo Coran? Tsy lôjika ange zany zavatra zany. Ahoana moa zavatra diso no andeha hosoratanao ao anatin'ny bokinao ka tsy vao mainka hoe diso koa ny Coran? Diso deux fois zany ny Coran satria zavatra diso no apetraka anao izy ianao. Ary raha milaza ianao hoe manana ny marina izay aseho ary le marina. Fa ny Sefer Torah dia Sefer Torah foana tsy misy ety ny marina sy diso fa anankiray ny boky ny Sefer Torah. Ary Elia manana matoa zany teny. Ka izay zavatra izay no ampitaina voalohany ary ny vokatry ny fananana an'izany Torah zany dia lasa afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony ny olona ao anatin'izany manaraka ny boky ny Torah ny dada malala Yahova zany. Lasa tsy mahay manao ratsy, tsy mahay manota intsony. Zany ny tena fahatsarana ao amin'izany Andriamanitra marina zany hoe lasa tsy mahay manota intsony izy. Izay tsy vitan'ny Coran noviana izany. Fa ny boky ny Andriamanitra Abrahama ilay atao hoe Torah io ihany no mahavita an'izany. Satria taony nanondro an'ilay Yahosoa zanaky Maria ary izay rehetra niaraka tamin'izany Yahosoa zanaky Maria zany dia tena afaka tamin'ny fahotana lasa tsy mahay manao ratsy intsony fa izay ny programan'io Andriamanitra ny Abrahama io ahatonga olona lasa tsy ho manao ratsy intsony ary tena avotra tanteraka satria io fahotana io no nampiafina ny tavan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny olombelona rehetrarehetra na silamo ianao na kristianina na sandoka ianao na inona rehefa mpanota dia tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany. Izay ny tena famarinana izay. Izay aloha zany ny fampidirana voalohany hoe raha zavatra lazainareo Coran silamo fa diso, inona moa zany nandikanareo anazy ao anatin'ny Coranareo ary? Zavatra diso misy fatsoana hoe mbola averina indray dia ianareo zany ny diso deux fois plus amin'izany hevitra zany. Saingy tonga eto Elia nampirofo fa tsy marina mihitsy ny fahadisoan'ny Torah fa ny ianareo ny diso. Ndao ary tsika reto mbola tsy resaka momba ny amin'ilay Tsiprieny majinijinika tahaka ny hoe fahadisoan'ny teny sy ny raha fa zany mbola rehatsika atao zany. Fa tsisy teny diso mihitsy aloha na ny ray aza. Fa eo amin'izay hevitra izay mihitsy no azavain'i Elia hoe ny famarinan'ny teny sy ny fatateran'ny teny tato amin'ity boky ny Torah ity Sefer Torah ny Jiosy. Iainga antsika any amin'ny tantaran'i Abrahama aloha. Ary hatrany amin'ny fiafarany tantaran'io Abrahama io ary izy nahazo ny teny fifanekena tao amin'ny Abrahama ka nandimby azy ny taranany. Ho azavaiko amintsika aloha dia izay vao amoaka tenin'Andriamanitra ny toko sy ny dininy ao anatin'ny Torah. Mbola ny Torah ny avoaka antsika androany aloha. Ilazany hoe zavatra tsisy zavatra diso ao fa teny mirafitra tsara. Fa ny nahatonga ny silamo nametraka an'io diso mantsy dia nisintona ny resaka Ismael zareo fa te hametraka hoe arabo no ny fidian'Andriamanitra tamialan'ny Ismael ka napetraka zareo hoe Ismael no razambe ny arabo rehetrarehetra.
ka rehefa nisintona niny Ismael iny zareo a dia niafarana ny metsiny amin'izay nilay Tora ka nametraka hoe ny Coran tena marina fa tao nivoany Ismael ary Ismael no voafito fa tsy Isaka dia izay natonga zareo nanome tsiny ny Tora amin'izay a ka nanome lanja amin'izay ny Coran rehefa avy eo io ny tena marina. Izay natonga na miteny hoe ianao nefa tsy nafantatra an'izany histoire zany raha tsy tao amin'ny Torany jiosy ary tsy azonareo lavina le izy ka raha ny Torany jiosy azy izay nahitana an'izany tantara marina zany ahoana moatra dia alefanareo fotsiny tsiny hoe diso io Tora io. Izay natonga nanteny ary raha diso io a dia tokony tsy nalainareo ny zavatra diso ary raha miteny nareo manana marina dia azy io ary le marina fa Elia manana marina fa raha manana ny Tora marina nareo dia afaka tamin'ny fahotana tsy manota intsony nefa ny zavatra tsy misy anareo amin'ny Silamo zany atsisy amin'ny Coran satria ny Coran dia milaza mihitsy foana fa tsy afaka manova olo lasa olo marina ianareo ao anatin'ny bokinareo izy ary tsy misy olona afaka amin'ny fahotana zany raha tsy nanaraka an'ilay Yahosoa zanaky Maria. Da ho antsika riditra amin'izay amin'ny resaka marina zany hoe fanaporofona fa tsy azonareo lavina intsony famarinana ny Tora dia ity anomboka ry tantara ka mihaino tsara nyity tantara ty daholo aloha nareo olombelona rehetrarehetra izay miaraka manaraka ny fampianaran'Elia azy ao. Rehefa tapitra ny tantara dia izay tsika vao hiverina amin'izay ka hanome ny toko izay ndininy hoe jereo raha ny famarinana ity teny ity fa zahatra teny milahatra tsara tena tsy azo toerina mihitsy izao fampianarana ao anatin'ny Tora azo. Voalohany indrindra tantaran'ny Abrahama dia izy dia niainga tany amin'ny toerana toy hoe Ur na hoe Ur ozy ny français ary Ur ozy ny anglisy. Ur of Calde zany, Uran'ny Calde zany amin'ny teny gasy. Ur de Calde, Ur de Calde zany. Tao amin'io tanàna atao hoe Ur izy ny miala dia tany amin'ny faritsy ny atao hoe Babilôna moa zany tamin'izany fotoana izany. Avoaka kely eo ny sary aloha rehefa avy eo any amin'ny faritsy Babilôna. Dia niainga avy eo izy niaraka tamin'ny dadany. Mariko anefa fa reto fianakaviana dia fianakaviana mpanompo sampy mihitsy ny tena izy zany. Zany hoe tsy olo marina mihitsy ny zareo natramin'ny Abrahama raha mpanompo sampy tamin'izany fotoana izany. Satria na ny dadany izay teo hoe Teraza dia nanompo sampy. Rehefa lasa izy nandeha dia tonga tany amin'ny toerana atao hoe Haran. Ary io toerana atao hoe Haran io zany amin'izao tsika amin'ity zao dia any amin'ny faritsy Turquie any izy io. Any amin'ny faritsy Turquie. Dia rehefa nentin'Andriamanitra tany zareo rehefa nentin'ny dadany tany moa azafady indrindra tao Haran dia zareo mandehandeha dia tao Andriamanitra no niseho tamin'ny Abrahama ka niteny hoe andany ianao makany amin'ny toerana izay tondrasako anao fa ataoko tena lehibe ianao ary amin'ny taranakao no hitaihiko ny fihena rehetra. Ataoko hotahina ianao zany. Tao amin'ny tanàna ny Haran io no nifampiresahany tamin'io Andriamanitra Abrahama io. Dia nandeha Abrahama ary lasa tonga tany amin'ny tany Kanana tokoa zany izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany Kanana izy dia napahitany dadaiavany io tany Kanana io ary niteny dadaiava hoe efa nomeko anao izy ty tany ty sy ny taranakao. Dia efa mbola tsy nisy ny précision tamin'izay ho an'iza ho an'ny taranaka iza satria i Abrahama niteraka roa lahy dia indray Isaka dia indray Ismael. Dia mbola tsy niteraka izy nefa nandeha zany fanambarana zany. Dia nidina moa zany zareo rehefa avy eo nakany Egypta zany satria nisy mosary be tao amin'izany faritra tao amin'ny tany Kanana sy ny manodidina zany dia tsisy nohanina intsony fa tany Egypta mbola nisy sakafo zany. Dia lasa nakany Egypta i Abrahama ary tany moa zany nahitany zareo any Agara zany raha satria teo izy nidina tany. Dia rehefa tapitra ny fotoana ka afaka zany dia mosary dia niverina indray Abrahama ka nakany amin'ny tany Kanana. Ary rehefa niverina izy dia nipetraka tao amin'ny toerana anankiray natao hoe Hebrona anarany, hoe Hebrona zany. Izay ny hafarany diany. Rehefa vita zany tantara nambarako taminareo zany dia niteny taminy Abrahama hoe amin'ny taranakao ry Abrahama
ny voan'ny fitahinana no an'ny firenena rehetrarehetra. Izy moa tsy niteraka tamin'izay. De ozy izy hoe iza moa zany ny andrain'izany fitahinana zany efa za ty fantatra. De tamin'izay fotoan'izay Isara no naka ny Agara. Hoe tsika isanao efa tsy miteraka ihany izy Isara mantsy ny Abrahama. Itsika misy andevivavitsika ato amintsika ato de Agara no anarany. Ndany io vadiana de mba miteraka amin'io anao de rehefa miteraka amin'io anao de io zany no mandova anao. Kanjo rehefa nisaka tamin'ny Abrahama tokoa Andriamanitra de nitenen'ny Abrahama hoe aoka anie ho velo eo anaty anao ary sakany amin'izany nitenenina hoe ho fitahina ho an'ny firenena ary izy ny andova ny tany sy nataonao anaty kanana ty olovako sy ho an'ny taranako. De ozy dada malala Yahova hoe tsy mandovanao zany Ismaël zany fa ny ateraky ny kibonao zay atao hoe saka izy no mandovanao ary amin'ny Isaka no hitahinany firenena rehetra ambony tany. Zay mihitsy ny voalaza ao zany zay. Resaka ny fanaovan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny Andriamanitra zany tamin'ny Abrahama. Rehefa tonga tokoa ny fotoanano de teraky Isaka indray satria efa teraka moa zany Ismaël teo. De io Ismaël io Isaka io indray no tenen'Andriamanitra hoe andraso kely rehefa aveo zany de nroany ny lehibe moa zany Isaka asaloha ny lehibe Isaka zany. Ka rehefa ny lehibe Isaka de nisy fotoana zany le hoe karakaraina mahalelana azy ao ny famorana sy maro samihafa zany. De tezitra be zany Isara tamin'izay satria niomezan'ny Ismaël zany Isaka tamin'le fikarakarana azy. De tezitra be tamin'iny moa zany Isara de hoe roay eo andevivavy io sy ny zany nefa tsy mahazo miara-mandova ny zanaka eo andevivavy io. De ndalahelo be Abrahama nanao an'izany teny zany. De ozy nefa ny Andriamanitra mantsy anazy ny Andriamanitra Abrahama hoe ndana tanterao ny tenin'ny Sara fa tena amin'ny Isaka ihany no tahiko ny taranako amin'ny Isaka ihany no tahiko ary ao ny fanekeko no mandeha. De teo ny nandroan'ny izy moa Abrahama ny Sara andray zafady Agara miaraka amin'ny zanany lahy Ismaël. Ary laza zareo de nirenireny tany amin'ny toerana toe Berseba ary dezera moa izy io. Ka rehefa tonga tao izy de very tao anaty dezera tao de kanjo moa vonjen'Andriamanitra tao ihany izy de nomeny sakafo ny zana satria nona tsy nisy rano tao de namoronana rano tao nasiany tadiavarana. Ka io toerana Berseba io zany somary midina kely eo ambanin'ny tanin'ny Kanana io izy io, midina kely eo ambany. De aveo moa zany mitoy ihany tantara de omekoneo ny teny de nidina tao amin'ny toerana toe Paranay afaran'izy mianaka. Ka io Paranay koa mbola eo akaiky ny toerana fa tsy hoe lavitra, nidina eo ambanin'ny Kanana daholo zany zareo de zeraka io Paranay io de tao zareo nonona zany ary mipetraka tao Agara sy ny Ismaël zanany lahy. Ary ny taranak'i Ismaël rehefa aveo de nipetraka tao amin'ny tanàna tao hoe teo lelena teo hoe Sora sy Avila. Ka io Avila io de ny faritra ambony ihany izy io, faritra avaratra andrefana zany raha miolotra amin'ny izy moa avaratra atsinanana moa zany raha miolotra amin'ny Israël. Ary le Sora kosa de akaikin'ny Egypte zany fanatrika amin'ny Egypte meko anareo ny sary. De izay le fandeha tantara tao amin'ny Isaka zany. De rehefa tonga ny fotoana zany ka rehefa lasy izy moa Ismaël satria nyroany Sara de nasian'Andriamanitra nentina rehefa tsy otrony zany Ismaël vao nasian'Andriamanitra nentina teo tendrombohitra anankiray zay Isaka izan'Andriamanitra toetrany Abrahama hoe vonoy ary io anara tena ty ahy ianao. Lozika be Andriamanitra ny teny an'izay satria olona mpanompo sampo moa koa zareo taloka sao de mbola iaraka amin'Andriamanitra hafa indray. Ka rehefa tena samy mihitsy ny Abrahama namono any Isaka de hitan'Andriamanitra am'izay fa Andriamanitra Abrahama zany fa tena tia be anazy Isaka de tsy navelan'ny vonoana fa nisoloa ny ondry
dia ondry zay no natsena ny vonoana. Dia teo Andriamanitra no teny hoe satria tsy niaro ilay zanakalao lahy tokanao ianao. Zany hoe tena ny considéren'Andriamanitra Isaka rery ny zanany, lahy tokana mihitsy no teniny aminy. Dia amin'ny alalan'ny Isaka ny hotahiko ny firenena rehetra ary izy ny andovanao zany. Fantarana efa izy Andriamanitra fa andevo anatin'ny efa-jato taona any amin'ny tany hafa ny taranakao. Fa rehefa afaka zany dia entiko mivoaka izy ary mitondra rem-behivavy. Ny teny Andriamanitra Abrahama io zany. Dia inona tokoa no nitranga fa rehefa vita zany zay tezay tamin'ny Isaka dia maty mo Isaka mazava ho azy. Zay niteraka roa lahy izy dia indray natao hoe Jakoba, indray atao hoe Esau. Esau ny zokiny fa Jakoba ny zandriny. Ary Andriamanitra ny teny hoe za tsy mila ny Esau fa Jakoba indray ny tiako. Jakoba ny tiako fa Esau halako. Ozy ny teny dada Iava zany. Dia nakany amin'ny Jakoba indray ny fifidianana. Ary Jakoba no lasa natao hoe Israel ny anarany. Ary natao hoe zanak'Israely ny zanaky Jakoba ary niteraka 12 lahy izy. Ary tao anatin'izany no nivoandry Levy sy Joda. Levy no nivoandry Mosea ary Joda no nivoany Yehosoa taranaky Davida, lay fanekena ho amin'izao tontolo izao hanafaka ny olona amin'ny fahotana. Zay no fandeha ny tantara aloha mikasika any amin'izay dingana voalohany zay. Dia rehefa avy eo nefa rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana, nisy mosary be le tao Kanana ohatran'ilay tamin'ireo mandeha iny. Dia voatery tamin'ny tany rehetrarehetra moa zany. Dia voatery lasa nidina tany Egypta indray reto taranaky i Jakoba reto. Zay atao hoe Israel satria Israel ny anarany Jakoba zany. Rehefa izy nifampitolona tamin'ny anjelin'Andriamanitra dia natao Israel ny anarany. Ka rehefa vita zay fifampitolomany tamin'ny anjelin'Andriamanitra io ka lasa nazonareo Israel izy dia ry zareo mihitsy ny lasa nidina tany amin'ny tany Egypta rehefa veo satria noho ny an'ilay mosary zay namela ny tany dia tany Egypta sisa ny azony afina fiainana. Dia lasa nakany Egypta taolay zareo mianakavy miaraka tamin'ny Jakoba sy ny zanany 12 lahy miaraka amin'ny vadiny sy ny maro samihafa. Dia nanomboka teo izy dia nipetraka tao ary ny hafarany dia lasa andevo. Rehefa taty aoriana nefany dia mitoy ihany io tantara io zany hoe tantara mitoy ilay izy ka inona amin'izany moa lazaina fa diso. Rehefa nitoy zany sary zany dia tonga ny vaninandro satria nampaoriana efa-jato taona tao zareo. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe ny taranaky Isaka nandalo amin'ny Jakoba no nandevozina tany Egypta nandritra ny efa-jato taona. Dia rehefa tapitra ny efa-jato taona dia tadidin'Andriamanitra Abrahama amin'izay le taranaky Israel rehetra zany hoe le teny tamin'ny Abrahama hoe ny taranakao no meko an'ity tany Kanana ity. Dia tonga Andriamanitra niantso any Mose amin'izay ary Mose no nirahany hitondra ny zanak'Israely hivoaka ao Egypta any amin'ny tany Kanana. Zay tsy azony Coran lavina vilovina fa zava-marina zany. Ary voaporofo anatin'ny Coran nareo ny fisian'ny Mose zay nitondra ny zanak'Israely, lazain'ireo mihitsy fa zanak'Israely mihitsy io. Nitondra ny zanak'Israely niala avy Egypta any amin'ny tany Kanana. Mazava zany fa tsisy afaka mitsipaka amin'ny famarinana ny teny fa tena Israelianina mihitsy ilay andevo tao Egypta ny dikan'izay. Dia tavavoaka somatsara moa ny Israelianina ary tody somatsara tany amin'ny tany Kanana izy rehefa naharesy ny olona zay nipetraka tao amin'ny tany Kanana. Satria rehefa niala tao moa zany Abrahama efa-jato taona taty aoriana efa feno vahoaka mipetraka tao amin'ny tany Kanana. Sady io tsy hoe kony mibana ny toerana fa nisy toerana nipetrahany le lazaika hoe tao Hebrona. Fa rehefa avy eo tsy maintsy omena azy ny tany dia ny taranany amin'izay no niady tamin'ilay fiaina rehetra tao amin'ny faritry ny Kanana io ary azony zareo izy tamin'ny andron'ny Josoa. Dia azony Israelianina ny tanin'ny Kanana ray manontolo ary nozorain'ny Josoa indray. Josoa moa dia miaramilan'ny Mose. Zay ny fandehan'ny tantara. Eto zany tsika dia milaza mihitsy fa ny Andriamanitra Abrahama dia miteny mihitsy fa any Israel ny tany Kanana zany. Ary Israel ny tompony io. Tsy somary manana io fa tsy Israel. Zavatra mitsanga nefa dia mahita marina tsika ny androantsika miteny zao fa noho ny amin'ny Islam na bokon'ny Coran miteny an'izany dia tsy tombo zareo zany le taranaka hoe Ismaël no izy. Ismaël no maty teo amin'ny nelainaka vonoana tao sorona ozy ry zareo. Ary Ismaël daholo no resaka mombany amin'izay. Mariko anefa fa ny taranaky Ismaël zany dia tsy arabo. Fa Ismaël ny tena marina dia kaldianina izy.
babilonianina izy zany raha marimarina kokoa. Aitsika tsara fa matanjaka tsara zany fanjakana babilonianina zany tamin'ny fotoan'androny zany. Nahitanantsika andry Nebokadnezara nanana civilisation izy zay tsy arabo velively fa tena kaldianina izy ary babilonianina. De zany taranaki Ismael zany a, satria izy zanaky Abrahama de kaldianina izy zany na babilonianina, ary ny mamany de egyptianina, zany hoe sady kaldianina izy zany babilonianina no egyptianina, tsisy idirana arabo mihitsy ny dikan'izay. De ny taranany a de iny lasa nakany amin'ny teniko teo hoe ty sora ty zao le akaikin'ny Egypta de nandalo an'iny Assyriana na Syria am'izao tsika miteny zao a, Assyria moa eo ambonimbony kely eo, de tonga hatrany Avila zany le eo ambony a, de akaikin'ny Turquie any le izy zany. Zay zany ny fandeha ny tantaran'ny Ismael, tsy nidina taty amin'ny faritry ny arabo izy, kanefa de niraisy ny silamo zay eo anatin'ny Coran de nilazainy fa tena Ismael ny dadabe ny arabo, ray aman-dreny be ny arabo zany dia ajotomony tam'izay fa anazy zany ny tany Kanana fa tsy an'ny Israel novinoviny. Eo am'izay atsika ny resaka ary satria de niverina tao amin'ny tany Kanana raha ny zanak'Israel ary resy ny Israelianina daholo amin'ny tany Kanana. Mazava zany sary fa tena ny zanak'Israely ny voafidin'Andriamanitra i Abrahama am'izay fotoan'izay mampandova ny tany Kanana. Tsy marina aloha zany ny côtén'le Ismael nareo hoe any zareo ny tany Kanana zany. Tany Kanana moa zao tsika miteny zao de misy ny Palestinianina, misy ny Jordanianina, Cisjordania, Liban, Syrie sy ny manodidina rehetrarehetra eo zany. Zay zava-misy ao raha am'izao tsika miteny zao, zay miady amin'ny Israelina marimarina tokoa ary tsy faly amin'ny Israelianina mihitsy ny zareo. Izy mianakavy reo moa zao de fa lasa silamo manodidina anazy zany. Zay manodidina ny Israelina tiako tenenina. De toizatsika ny tantara saingy de rehefa misy fahadisoana be natsiravina nataony zanak'Israely am'izay fa rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana zareo de nanompo sampy, nanompo ambala. Ka rehefa nanompo ambala zareo de tena faratampon'ny tezy dada Iava, ka ny roany dada Iava ndray zareo niala tamin'ny tany Kanana io a, ary niparitaka niala tao am'izay zareo nanomboka tamin'ny andron'ny babilonianina Nebokadnezara mpanjaka. Tena niravaravahan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny tanànan'ny Israelianina ny Israely ary potika tanteraka mihitsy alasako baboro zareo a. De be moa nanafika tao, nisy koa ny Greka, nisy ny Romana, maro samihafa niara nanafika tao, tonga hatrany amin'ny arabo koa raha nanafika tao a. De hitantsika ny tantara tateoriana fa nisy hatrany amin'ny malaza farany nanafika tao de zareo Hitler koa nanapotika ny jiosy a sy ny maro samihafa zany. Zany hoe tena potika mihitsy zany ny Israelianina tiako tenena, arava ny lerana an'izao tontolo zao. Kanefa nisy fotoana am'izay taty aoriana natsiaro ny teny ny dada Iava, fa na de ny roany dada Iava raha zareo noho ny amin'ilay adalana nataony a, de ny teny dada Iava hoe tsarovako foana ny teniko tamin'ny Abrahama, ka naverin'ny dada Iava ndray jiosy tamin'ny taona 1822 niverina amin'ny tanina ary mahay an'izay daholo zao tontolo zao. Any am'izay mianatra histoire géographie rehetrarehetra de mahafantatra ny tantara fa tena naverina tao amin'ny tany am'izay ny jiosy tamin'ny taona 1822. Fantaina mipetraka ary manina naverina amin'ny tany ny jiosy satria tenin'ny Andriamanitra Abrahama zany ilay mitondra ny anarana hoe Iahava. Ary rehefa naverina tao zareo de ozy ny tenin'ny Jeremia mpaminany hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely reo, de tena nambena ny Amerikanina tokoa sy ny otanina ny zanak'Israely rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana indray de Israely am'izao tsika miteny zao. Ary tsy navela kiasikasy mihitsy reo Palestinianina zay lasa nivadika silamo, zany hoe tsy navela ny ady tam'zareo, navela kiasika anazy mihitsy ny silamo. Zay mihitsy zany teny izy zany. Tsy miteny arabo silamo satria tsy arabo zany ao zareo fa saingy lasa silamo ro zareo. Zay de marina izay, manodidina indrindra fa lasa silamo daholo. Fa zareo de Palestinianina izy. Ka zao iny fiteny azy am'izao tsika miteny zao ihany koa. Jordanianina izy. Ao amin'ny Cisjordaniana koa. De misy ny Liban, misy ny Syria, samy miara-miadiady amin'ny Israelianina daholo reo. Ary tsy faly am'izay koa raha moa ny Egyptiana koa nisan'izany, tsy faly aminazy mihitsy. Fa iverenantsika le tantara ary raha ohatra zany ka tafaverinao amin'ny tany indray ny Israel de mazava ho azy fa voatazona foana ny teny Andriamanitra Abrahama hoe nataoko an'ny taranakao ty tany ty ary nitazomy dada Iava hatramin'ny farany zay teny zay. Ary ito koa fa tena nambena ny Israelianina ilay izy a, manamarina ny teny
Andriamanitra Abrahama koa zany ny Amerikanina zay miaro ny Israeliana araka ny Jeremia 31:10 hoe ambeny taka ny fiambana ondry kely reo Israeliana reo. De tena nataony tokoa. Mazava zany amin'izany sary rehetrarehetra zany fa tena marina ny teny Andriamanitra Abrahama. Fa ny tena mipetraka ary. Raha ny Andriamanitra Abrahama teo hiava ihany no teo hoe alà. Averiko tsara. Raha ny Andriamanitra Abrahama zay teo hiava, nolazainy ihany koa hoe alà ozy ny Silamo. Satria izy milaza fa ialà io ny tena lehibe indrindra sy goavany indrindra. Ary ao anatin'izany ialà zany anarany hoe iava. Ny Andriamanitra tsy toa. Zany hoe ty alà ty zany rehefa natao mihitsy zany ny fijerevana ny sary de hoe nofonosin'io Andriamanitra ny arabo io daholo zany de ny Andriamanitra ny Silamo io zay Andriamanitra rehetra. Ka na le dada malaria iavara zany de voagetran'io ialà io daholo araka ny fomba filazany zareo anazy. Zay ny bokiny zareo zay. Fa tsy zay aloha marina. Zay ny bokiny zay. Ka raha miantso ny olo hoe iava de aminazy ialà ihany zany. Ka raha ialà ihany no iava, maninona keny miady reo mandrak'androany rehefa niverinao amin'ny tany ny jiosy ny Israeliana? Maninona no edivany arabo? Maninona no edivanareo Silamo ry zareo? Zany hoe matoa miady amin'ny Israelina zany ny arabo Silamo sy ny Silamo rehetra ao amin'ny faritry ny Israelina, tsy mifanaraka zany ialà sy iava ny dikan'izany. Matoa mifamono mandrak'androany, tsy mifanaraka zany reo Andriamanitra roa reo. Fa raha Andriamanitra ray ihany ny Andriamanitra an'ireo taranaka Israeliana sy arabo reo rozy ny teninareo, zay hazavaiko tsara rehefa aveo fa tsy arabo zany hoe Ismaël. Diso be zay miteny an'izany. Fa raha ohatra ny ataontsika hoe mitovy ny Andriamanitra an'ireo anankiroa zany, de ny Andriamanitra ny Ismaël zay iven'ireo fa arabo, fa izy tsy izay aloha izy aloha. Fa ny Andriamanitra ny arabo mihitsy aloha tsy ndriky hoe teny Andriamanitra ny arabo zay namoaka ny Korana. Raha mitovy zany Andriamanitra ny arabo sy ny Andriamanitra ny jiosy iava zany, de tokony tsy niady mihitsy ny mandrak'androany ny Silamo sy ny Israeliana, ary tokony tsy hifandona mihitsy. Zatr'Andriamanitra ray ihany ny tomponako, ina tokony hampiady an'zareo zany? Fa matoa miady tsy mijana mandrak'androany ny arabo Silamo amin'ny reto Israeliana reto, de mazava fa tsy mitovy mihitsy ny iava zay nitondra ny zanak'Israely hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny alà zay Andriamanitra ny arabo. Tsy mitovy reo, fa samy hafa reo. Fa de niterenareo Silamo fotsiny hitovy ny sary, satria nareo nangalatra an'ilay fampianarany natao Sefer Torah, satria nareo mitomany ho taranak'Ismaël. De zao ny hafarany. Ka valio ary zay, ina zany raha Andriamanitra ray ihany atao hoe alà sy iava, Andriamanitra ny Korana le alà, ary Andriamanitra ny jiosy eo amin'ny Torah le iava. Raha Andriamanitra anankiray ihany reo, inona ny tokony hampiady anareo zany teny izy? Ka tsy manaiky nareo fa tsy maintsy nareo ny tany Israeliana. Zava-marina nge zany. Zay mahatonga ireo miady foana amin'ny Israela tsy akijany io. Inona mahatonga ireo miady amin'ny Israeliana? Fa ny Israeliana de marina be raha miaro izy ny taniny satria anazy ioko. Raha mikitikitika anazy amin'io de ataony fay, marina be ny azy. Za tsy manome rary anazy fa reo mihitsy ny azy ny raha saina nanao tsinitsinina ny dada iava. Ary raha tsy nanao tsinitsinina tahaka an'izao izy tsy gama zahatra hafa mety hitranga. Zay zany ny sary nomena anareo ny famarinana ny teny ary nanam-porofona fa diso ny Coran satria ary tsy mitovy amin'ny Sefer Torah mihitsy, satria niady ry zareo amin'izao tsika amin'ny teny zao. Nefa de dada iava mihitsy no nitondra ny zanak'Israely eo amin'ny tany Kanana. Ka raha ohatra ny ka dada iava ihany natao hoe alà, inona ny tokony hampiady any alà amin'ny dada iava aza? Ialà zay Andriamanitra ny Silamo arabo. Inona ny tokony hampiady any zareo? Fa matoa miady ry zareo tsy dada iava mihitsy zany natao hoe alà ny dikan'izany, fa samy hafa mihitsy. Profon'izany izy miady io. Fa ialà de Andriamanitra ny arabo any amin'ny Coran zay efa diso any. Fa iava kosa de Andriamanitra ny jiosy zay manamarina ny teny mandrak'androany fa anazy ny tany Kanana. Mazava ho azy zany fa diso ialà, fa marina kosa ny iava. Zay nitazona ny teny fa resaka tena lasa fisolokiana ny hafaran'izao resaka zao. Fisolokiana ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama fotsiny hita zany raha amin'izao sary miseho amintsika zao.
hoe tsy miconforme am'le tenina voakajore mihitsy ny Coran satria raha iava ihany no Andriamanitra ny Coran de tokony tsy miady am' Israel mihitsy izy satria tsy azo lavina ny teny eo hoe natokana ho an'ny taranaky Abrahama ny teny ka raha ny taranaky Abrahama tiany iaiava de nataony hoe Israel ny ato de tokony tsy miady retsy fa matoa miady reo de tsy aiava mihitsy ny Andriamanitra ny Silamo fa alano Andriamanitra ny Silamo ary iaiava koa zao de Andriamanitra ny Israel ka tsy manaiky mihitsy efa anazy io tany io ary tsy afaka ny ady mihitsy nefa ny arabo mandrak'androany tsy afaka nanohitra n'izany teny zany mihitsy ny arabo mandrak'androany zany no proof fa dada iavany marina ary dada iavany mahery ary tsy afaka ny ady tamin'ny Israel mihitsy reo mandrak'androany ary diso be ny Coran satria tsy mitombona mihitsy le niteneny hoe Ismael no mandova ny tany Kanana fa voalaza mihitsy fa teny Israel mandova ny tany Kanana ary tafapetraka somatsara Israel mandrak'androany mandova ny tany Kanana io zany diso be ny Coran dikan'izay diso ny Coran satria tsy nakany ny tenin'Andriamanitra tsy nakany am'zareo Coran hoe any amin'ny arabo mahazo an'le tany Kanana fa ny tany Kanana dia ny Israel ary mbola naverina amin'ny tany ho an'ny Israelianina tamin'ny taona 1822 plus 1822 am'izao taona tsika zao zany hoe roanjato taona lasa zany zay feny maranako an'izay teny lavalava zay mazava ho azy zany fa tena marina ny tenin'Andriamanitra ny Sefer Torah ny jiosy ny marina fa ny Coran ny arabo kosa ny arabo silamo tena diso ary tena alatahaka ary ny grave be tamin'itsika de zao tena ny foanany zareo mihitsy le tenin'Andriamanitra tao bokyny Torah ary namorona boky vaovao mihitsy izy mbola resantsika mihitsy moa zay hany ka rehefa namorona io boky izy de tsy navela mijery le Sefer Torah tsony ny olona fa hoe boky tranainy hono io ary mpaminany vaovao ny am'izay ny tokony enona fa tsy ny mpaminany taloha tsy reo tany de ohatr' zany ny zatra misy ary tsy mahazo mandany zany nareo silamo fa zany mihitsy ny tenenareo tsy mila miaino an'le boky Torah zany tsoa fa boky taloha zany ary tsy mila manaraka ny mpaminany taloha fa mpaminany vaovao am'izay de mpaminany arabo arahany trany de ohatrany hoe trany de manao zahatra bodongerona be fotsy ohatran'zany atra tsy mety zany sady tsy marina zany diso de diso zany nao tsika aleo anaraka ny sary am'izay tsika aloha ny nandehanany Abrahama miaraka amin'ny toko sy andiny am'izay ndao ary vao amoaka sary aloha de zay nareo vao mijery an'ilay ino ty zany lalan'ny Abrahama tya fa tsika voakery amin'ny sareria la migration d'Abraham de Ur à Haran jusqu'à Canaan zany de iny sary menamena iny moa zany lalana zany manareo sy efa mijery ohatrany somary tapaka kely ianao ataovy plein écran kely fa ohatrany tsy tafiditra ny sary akisaka kely makany amy droite nga makisaka ihany akizany ihany zao de tonga teo ay moa ny afaran'izy zany rehefa andeha izy de tao ay izy no mijanona zany nenge atao amin'ny Babilôna izy tao mifaritra to hoe ora zany io tany hoe misy Babilôna teo eo zany izy niala zany de nakany Haranna izy de aveo izy nidina tao Kanana zao le misisiny Gosria de ny filesy menamena iny zany no mitantara fandehanan'ny Abrahama zay de rehefa niverina indray izy de mijerevantsika indray rehefa niverina izy moa zany rehefa niverina izy rehefa avy nandeha tany Egypte izy de niverina tamin'ity toerana ity ratsika hijery an'izay toerana zay aloha zany rehefa niverina izy de nijanona tao a Betela any Hebron zany nidina tao fanakaiky kely ihany moa le izy zany efotsika indray ny sary de io Betela io indray izy mipetraka zany hoe efa hitantsika le Betela teo sy le ay io de teo akaikikaiky teo izy zany eo amin'ny faritra Hebron teo akaiky ny ranomasina mainty moa zany ranomasina maty diditsy ranomasina maty ny dikan'zany zany hoe de io le Hebron io le teny Coneo zany io ny tany Hebron io de io le Betela say de nipetraka teo ny alena Betela say zany ao amin'ny faritra Hebron de nidina tao Hebron izy rehefa tany amin'ny farany indrindra zany nako Hebron ihany izy zany zay ny zahatra nisy tao amin'ny tantaran'ny Abrahama tamin'izy nandialany araka ny sary de azonareo nieritreritra zany hoe tena tonga tao amin'ny tany Kanana marina izy ary io tany Kanana io moa zany le omenana azy ny taranany de jerevantsika am'izay arany izy Torah ny jiosy
tsy ferto raha hoe aona fandehan'le teny zany. Lao tsika maky ny toko sy ny diny am'izay manomboka eto a. Azonareo raisina daholo le toko sy ny diny rehetra zany a ho fanazavana ny teny marina zany. De hojerevantsika zany a fa i Abrahama dia avy any amin'ny orany Kalde, Genesis 11:31. Genesis 11:31. Vakitsika tia Genesis 11:31 de mandoratra am'izay zany nareo a rehefa nazava zay tantara zay voaterina atao tantara am'izay de azonareo am'izay le fandehan'ny resaka zany. Ary tera nitondra ny Abrahama zanany sy Lotazavy ny zanan-karahana ary Sarai vinanto vavy vadin'ny Abrahama zanany de niaraka taminy ireo ka niara tao orany Kaldiana akany amin'ny tany Kanana de tonga tao arana izy ka nonona tao. Iny le sary hitantsika teo hoe nijanona tao arana izy a arana moa ry amin'ny faritra ny Turquie zany. Zay aloha zany ny voalohany zany a am'le teny hitantsika zany. De rehefa tonga tao arana nefa ny Abrahama de natsoa ny dada Iava izy a hoe hidina ho any am'le tany zay nomenana azy a le hoe tany Kanana zany dikan'izay a. De vakitsika izy amin'ny Genesis 12 a, Genesis 12 a ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Genesis 12 a 1 ka hatramin'ny 5. Ary hoe Iava tamin'ny Abrahama, mandeha ala miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao ankany amin'ny tany zay asiako anao de atonga anao firena lehibe a 1 ka hatramin'ny 5 a, sady hitahanao sy lehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao. Zay le ho tena ho fitahina mihitsy ny zany ianao, zay le avy amin'ny taranany zany ho tahina ny zao tontolo zao. Ary hita zay manisy soanao ka hanozona zay manozonao kosa de aminao no hitahina ny firena rehetra ambonin'ny tany. Zay le hoe fitahina ho an'ny firena rehetra ambonin'ny tany zany. Dia nandeha Abrahama araka zay efa nolazainy Iava taminy de Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Ary Abrahama nitondra any Sarai vadiny sy Lota zanadradalany mba amin'ny fahan'izy rehetra zay efa noariny sy ny olona zay efa azony tao arana de niainga izy ireo ka ankany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Iny zany le sary teo hoe lasa ankany amin'ny tany Kanana zareo a araka le sary efa nampisehoako anareo a tery aloha. Mazava angamb'izay mangavaka zay ohatsika rehetra zany a hoe tonga tao amin'ny tany Kanana maro izy araka ny tenin'Andriamanitra hoe eto anao no tahiko de amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. De nambarany dada Iava zany a fa ny taranak'i Abrahama marina no andovana azy eo amin'io tany Kanana io, fa mbola tsisy précision aloha teo a ho iza amin'ny taranany satria izy ary mbola tsy niteraka tamin'io. De hitantsika zany a ao amin'ny Genesis 12:7. Genesis 12:7 no vakitsika fa lasa nanaovan'Andriamanitra fanambarana mihitsy hoe amin'ny taranakao a meko an'ity tany ity. Ary avany seho tamin'ny Abrahama Genesis 12:7 ka anao hoe ny taranakao no meko an'ity tany ity de nanorina alitara teo izy ho an'ny Iava zay niseho taminy zay. Any hoe eo zany de tena nanambara mihitsy ny am'izay dada Iava hoe any taranakao ty tany ity. Zay ny tena tsindritsika hoe any taranakao ny tany. Iza amin'le taranak'i Abrahama zany ny tompon'ny tany. Zay zany le fantena napetraka amintsika zao. Aleloha andeha ihany tantara aloha. Aleloha andeha ihany tantara aloha hijery tantara hafa indray zany tsika. De rehefa araka nazavaiko nareo teo rehefa avy eo de nisy mosary tao amin'ny tanàna zany a de lasa nidina tany Egypta i Abrahama ao amin'ny Genesis 12:19 tatsika an'izay a. Ary tao moa zany mazava ho azy no niarahany zareo tamin'ny Agara de lasa andevony zareo moa nataony andevo moa zany izy ohatrany hoe mpiasa zany. Genesis 12:10. Ary nisy mosary teo amin'ny tany ary Abrahama de nidina nakany Egypta ivahiny any fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Lasa nakany Egypta am'izay zany Abrahama zany. De teo zany no nionany zareo tamin'ny Agara ao a de lasa natao mpanampy an'ny izy mivady zany Agara tamin'izay fotoana zay a de niaraka taminy. De toy indray ny teny a inandray ny toy ny tantara nazavantsika an'izay a dia niveriny Abrahama taorianan'izay ary de nipetraka teo nelany ny Betela sy Ai. Zany hoe niverina tao amin'ny tanin'ny Israely any izy a na tany Kanana tam'izay fa
ao Betela sy ao moa zany le nipetrahan'ny zareo tamin'ny voalohany Betela sy Ai, eo anelan'ny Betela sy Ai, efa nataontsika sary teo le izy zany. De vakiantsika indray zay teny zay ao amin'ny Genesis 13 de 1 de 1 ka hatramin'ny 3. Genesis 13 1 ka hatramin'ny 3. Ary Abrahama de niakatra niala tany Egypte, de izy sy ny vadiny mba mifanany rehetra alota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Aby Abrahama nananarena be, de omby amanosy volafotsy sy volamena, ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo ka hatrany Betela zay niorenan'lainy tamin'ny voalohany, zay teo anelan'ny Betela sy Ai zany. De teo amin'ny tany zay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany, ary de niantso niarany avy teo Abrahama. Ary Lota koa zay niara nandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lahy. Io zany izy miteny hoe le nandeha tao amin'ny anelanany izy moa i Ai sy izy moa Betela sy Ai, io le nambarako tao aminareo teo. Ary ny farany moa de lasa nakany Hebrona am'izay izy zay teny zay hoe ary ny farany izy de lasa nakany Hebrona eo amin'ny 120 misy an'izay Genesis 13:18. Ary Abrahama, Genesis 13:18, ty zany no nipetrahan'ny farany tao amin'ny tany Kanana. Genesis 13:18, ary Abrahama nifindrafindra toby de nandeha kanonona teo ankazo teribita Mamre zay any Hebrona, ary nanorina alitara teo ho any ava izy. Zany eo zany tenin'Andriamanitra de nandratraka mihitsiny hoe tena nipetraka tao amin'ny tany Kanana izy. Ary evy teo moa zany de nasian'Andriamanitra nandehandeha tao amin'ny tany Kanana, jereva io de jerevo ny alavany de jerevo ny sakany tombany maso fa hanao daholo io tany rehetrarehetra io, ka ngeza de ngeza mihitsy ny tany fa io tany misy an'io Palestiniana, Jordaniana hitrany amin'ny Liban iny mbola any zareo daholo, pakatra any amin'ny fahatry Syria. Tena goavana be ny tany Israely any tany amin'ity Jordanie ity, fa de io lasan'ny Arabo io moa de zareo silamo ny tena izy, satria lasa silamo daholo iny tanàna iny rehefa nitafian'ny zareo silamo de lasa silamo de lasa hoe Arabo silamo ny afaran'izy. Ino moa raha vao mahafantatra hoe silamo ny fahatry moenareo de hoe Arabo daholo zay, fa tsy izay mihitsiny loharantsika mihitsiny zay sary zay hoe satria mbola sujet be mihitsy le hoe izy moa Ismaël zany. Dahoary jereva antsika indray ny toy ny teny efa nasiako anao teo le sarin'ny Hebrona, de hiditra indray antsika ny amin'ny izy ary ny andovan'ny tany Kanana, zay indray ny fantena petrakitsika taranakaniza no andovan'ny tany Kanana. Ozany hoe mandeha malaky efa mba nazavaiko kosa le teny de mamoaka toko sy andina ao atsika sisa, nefa za mbola miteny ihany nefa naizany aza averiko foana ny tantara. Ny mandovan'ny tany Kanana de reto araka ny toko sy andininy. Genesis 12:6 ka hatramin'ny 7. Jerentsika an'iny izy Genesis 12:6 ka hatramin'ny 7. Ary Abrahama de nitety ny tany hatrany Sikema de tao amin'ny terebitany More, ary ny Kananita no tompo-tany Kanana fa izay. 7. Ary avany iseho tamin'ny Abrahama ka hanao hoe ny taranako ao no omeko an'ity tany ity, zay any hoe ny omena an'ity tany Kanana ty zany de ny taranak'ny Ismaël. Mazava aloha zany zay tena petraka tsara mihitsiny hoe taranak'i Ismaël, fa izy amin'le taranaka ary izy amin'izy roa lahy satria roa ny zanany. Zao raha jevantsika indray ny toy ny teny ao amin'ny Genesis 13 de ny 12, Genesis 13:12 ndray zany vakitsika zany. Genesis 13:12 vakitsika zany hoe fa miverina le teny ka tsy mampaninona zany fa fanamafisinao zay mandreny. Ary Abrahama no natao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa no natao amin'ny tanàna tamin'ny tany amoron'ny Jordany, ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Ary ny mponina tao Sodoma de tena ratsy fanahy sady mpanoty indrindra tamin'ny ava. Io zany le hoe tena mipetraka tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely de ny teny dada Iava am'izay nanomboka teo indray mikasika ny amin'ino jevantsika indray hoe ahoana ny teny dada Iava mikasika ny amin'ny tany io, anizy io tany nipetrahan'ny Abrahama io. De Genesis 13 de manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 no vakitsika. Ary avany teny tamin'ny Abrahama taorian'ny Sarany Lota taminy ka hanao hoe atopazo ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ty, eo amin'io toerana ipetrahany io zany ao Hebrona io zany.
de atopazo ny masonao ka hatrampy tany toeranao ty de mitazana miana varatra de miana tsimo de miatsinana ka miakandrevana fa ny tany rehetra zay tazanao de omekanao sy ny taranakao mandrak'zay eo zany le hoe menantaranaki abrahama zany ny tany kanana mazava ho azy fa eo zay tsy iza le andovan'io tany io zany aleo metsika dolo ny refiny ary ao amin'ny andiny fafito ambiny folo Genesis 13:17 miangary ianao mandehana mitetiny tany de any amin'ny lavany sy ny amin'ny sakany fa omeko anao izy de zay hoe ndana jery safonge ny taninao de ana mandehandeha any anao de zareo fa anao daholo reo tany reo io zany le teny fanekenana hoe promesse nomeny Yahova fampanatana nomeny dada Yahova any Abrahama zavabe zany efa tena mipetraka tsara mihitsy le hoe any Abrahama io tany io ary ngeza be hatrany avaratra hatrany atsinanana hatrany andrefana hatrany atsio re io tazany masonao rehetra io anao daholo efa tsisy etsy anao ngeza le tanàna ary goavana de goavana zao ndray tsika ary hiditra amin'ny sary manaraka indray zany fa ny tena petraka tsika indray hoe iza amin'ny ateraky Abrahama ara no mandovana azy iza ny am'izay aterany zany no andovana azy an'io tany io zany ary eo le problème be eo mandrak'androany io moa tonga n'io ady be mahatsiravana io ary zay na tonga nanazava taminareo hoe tsy mitovy reo Andriamanitra ala sy Yahova reo zany ala zany tena Andriamanitra tsy izy ny silamo zany an'zareo arabo zay fomeko anao ny fahadisoany ary Yahova kosa de Andriamanitra ny Israel Andriamanitra Abrahama nankany amin'ny Isaka ary Jakoba no ara vakitsika ny teny hoe ny taranak'iza no mandovana azy no aloha vakitsika ny Genesis 15 Genesis 15 de ny 4 aloha ny vakitsika Genesis 15 de ny 4 ary indro ny tenin'ny Yahova tonga tamin'ny Abrahama zany tsy andovanao izy zany fa izay ateraka ao a izy no andovanao izay ateraka anao no mandovanao izy Abrahama zany de ary amin'ny andin'ny firy moa no teneniko teo ohatry efa tsy kely moa ao amin'ny andin'ny firy nday zany hoe le Genesis 15:7 teo zany milaza hoe ny taranaky Abrahama no mandovana azy fa tsy hoe olo-kafa akory satria izy manana zay rangato hoe Eleazara zay ngam izy iry izy ty ino izy Eleazara izy ny lehibeako ohatran'izay ngam le sary tam'izay afaka antsika ny andin'ny faharoa Genesis 15:2 ary hoe Abrahama Yahova tompo inona moa nomena ho ahy fa izao ty efa mandroso fanterana efa tsy mananjanaka ary ny ho tompony ahy de ilay Eliezera avy any Damaskosy ary koa i Abrahama zara indro za tsy nomenao faramandimby ka indro ny anankiray amin'ny atao tranoko no andova ahy de hoy izy nefa ny dada Yahova hoe tsy andovanao zany fa zay ateraka ao a izy no andovanao zay zany le tenin'ny dada Yahova tamin'ny Abrahama mikasika any am'izay sary rehetrarehetra zay de vakitsika ndray ary hoe iza tsy iza zany nefa no mandovana azy a fa raha ny voalazany tenin'Andriamanitra ho vakitsika de Isaka le andovana azy vakitsika amin'ny Sefer Torah ny Jiosy Isaka le andovana azy zany hoe teny efa napetrapetraky io Andriamanitra Abrahama mihitsy fa Isaka no mandovanao Genesis 7:10 Genesis 17 de ny andin'ny fafiro moa zany 19 vakitsika de ny 21 Genesis 17 de 19 de 21 ary hoe Andriamanitra tsia fahasarahavadinao hiteraka zazalahy aminao ary anarany de taonao hoe Isaka aleoaloha vakitsika ry ambony ry amdiny 17 de ny akoa ka Abrahama ary nitsika nanao kapo hoe hiteraka ve aho nefa ny zaty efa 100 taona de hiteraka koa ve Sara nefa izy efa 90 taona de hoy Abrahama tamin'Andriamanitra engane ka Ismaela no vely eo anatreanao satria Ismaela nefa teraka tamin'izay fotoana zay de hoy izy Andriamanitra
tsia fa saravatinao hiteraka zazalaminao mbola tsindriny io andriamanitra io mihitsy ny hoe hiteraka zazalaminao mihitsy ny io saravatinao io izy tamin'io mbola tsy niteraka ary ny anarany dia ataonao hoe Isaka ary ny fanekeko dia ahoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho amin'ny tarana ny faramandimby na zavabe mihitsy zany eto mitenin'ny Andriamanitra Abrahama fa ao amin'ny Isaka no nahazo an'le fanekena ary ahoriny amin'ny Isaka le fanekena mandrakizay dia amin'ny taranak'Isaka mazavabe fa voakipily teto Ismael tena voakipily zany hoe rehefa tsika ndray ny teny manaraka mikasikany am'izay hanamarinantsika mihitsy ny teny dia ny Genesis 21 aleoa pitsakely Genesis 17:21 teo Genesis 17:21 nefa ny fanekeko dia ahoriko amin'ny Isaka zay ateraky Sara aminao raha avy ny taona toy izao zay zany hoe mbola tsy teraka akory ny Isaka dia efa nyteny io Andriamanitra io hoe any amin'ny Isaka no omeko ny teniko fa tsy any amin'ny Ismaela zany noviany zay lavin'Andriamanitra Ismaela donc efa kitsika misy zay teny zay aiza misy an'izay teny zay mihitsy ny lavin'Andriamanitra Ismaela Genesis 17:18 misy an'izay Genesis 17 Genesis 17:18 ary hoe Abrahama tamin'Andriamanitra engane ka Ismaela no vely eo anatrehanao ary Andriamanitra ny teny hoe tsia fa saravatinao teraka zazalaminao zay zany hoe tsy mahazo mandova zany Ismaela ny dikan'io teny io tsy mahazo mandova izy tsy mahazo mitsangana eo noloka izy izy dada Iava zany mazavabe zany fa nilaviny dada Iava ina moa ny zanak'Israely ny dikan'izay ny zanak'Ismaela sy Ismaela ny dikan'izay ka eto ndray tsika dia jery ten'Andriamanitra indray ao amin'ny Genesis tasikely Genesis ny amin'le hoe ho tompon'ny tany io mihitsy zany le mandova Genesis 21 de 9 sy ny 10 zany eto zany dia hitantsika teny mihitsy fa tena nroahana mihitsy ny Agara hoe roa eo andeha vavy io sy ny zany nefa tsy mahazo mandova miaraka amin'ny zanaka io ary nekeny dada Iava zany teny zany dada Iava mihitsy nanindry hoe marina zany araka le nyteneniko taminao ry Abrahama fa tsy mandova io zanakanao tamin'ny Agara io zay ny voalazan'ny Sefer Torah ary tantara tena mitohy mihitsy nisy satria ny taranaki Isaka tokoa ny tonga atao amin'ny tany Kanana tsisy nidirany Ismaela mihitsy hatramin'ny farany ary lay andefy tany Egypta dia hitantsika fa tena ny taranaki Isaka mihitsy no andefy tany rehefa avy eo dia tamin'ny alan'ny Jakoba zay nidina tany Egypta tamin'ny andron'ny Mosary dia vao andefy tao zareo tamin'ny farany Genesis 21:9 ary ny 10 ary Sara nahita fa niomeny zanaky Agara Egyptiana zay efa naterany tamin'ny Abrahama dia izy tamin'ny Abrahama roa eo andeha hivavy io sy ny zanany fa ny zanaka eo andeha hivavy io dia tsy raha ilova amin'ny zanako mihitsy dia amin'ny Isaka io zany le atezerana be amin'izay tamin'ny Sara satria niomeny zanaky Agara dia tezitra izy dia niroahany saingy ratsy teo masin'Andriamanitra moa zany zavatra teo masin'ny Abrahama moa zany zavatra zany fa avy hatrany dia niditra tsetra mihitsy indray ny Andriamanitra Abrahama hoe arao io teny io fa zay no izy Genesis 21:12 raha hitantsika zao tantara zao dia aiza moa ny afana mamorona zao zatra mitohy be zao satria lazain'zareo fa Korany fa diso dia ny silamo zany diso io teny io ahoana zany nanovana zao teny be dia be milahatra zao fa dia efa hoe dia fitiavana tsy te haino marina kosa ny tena marina Genesis 21:12 ary hoe Andriamanitra tamin'ny Abrahama aoka tsy ho ratsy ho masinao ny amin'ny zaza sy ny andeha hovavinao fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao avy any amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany nambaran'io Andriamanitra Abrahama io hoe any amin'ny Isaka no antsoina izay ho taranaka ho anao zay eo zany tsika dia mila tsara mihitsy hoe tena nilavin'Andriamanitra zany izy moa
Ismael ny dikan'izay dao antsika hiditra amin'ny teny manaraka indray hokaroantsika foana zany ny fotopototsy ny zatra rehetra zany de vakitsika indray izy moa zany no vakitsika indray manaraka atria sady mamerina le zatra nyteneniko le tantaraiky teo de tantaraiky iny ihany no averiko aminareo zao mamoaka le toko sy ny dinina zay tena ambaran'io Andriamanitra io mihitsy aza fa lay tokana mihitsy ny fiantsoana ny Isaka tsy nampidirina mihitsy zany resaka Ismael ko hoe ny zanakao de anankiroa fa nambaran'io Andriamanitra Abraham mihitsy fa lay tokana Isaka oke vakitsika zay amin'ny Genesis 22:15 Genesis 22:15 eto moa zany tsika de nahita ny tantarany hoe ina moa ty tantara ty tantara ty zany le hoe rehefa voaroaka zany Ismael sy Agar de ozy Andriamanitra hoe meo anary io lahatokana anao io atao sorona ho ana zany hoe efa lasa mihitsy ny Agar sy ny zanany de Ismael vao nisy ty fanaovana an'ity sorona ity de diso be le teny retsy silamo retsy ny Coran hoe araka ny teny zareo hoe Ismael ny nentin'ny Abraham atao tsy m'existe tao anatin'ny Torah mihitsy zany lay tany amin'ny taona moins 2000 tsy m'existe tao anatin'ny Torah zany teny zany fa ny vadiny tena izy de Sara ihany ny fantatrio Andriamanitra io ny taranaka voafidy nateraky ny kibony Sara ihany no ekeko izy Andriamanitra fa ankoatran'izay tsy ekeko mihitsy de Isaka zay de andao tsika hijery ny Genesis 22:15 de niantso any Abrahama fandrontany an-danitra ilay anjely ny avaka nanao hoe ny tenako no ny anako i ava satria nanao zany zavatra zay ianao ka tsy niaro ny zanakao ilay lahatokanao Isaka zany de tena lazaina mihitsy eto fa lay tokana any Abrahama filaza azy io rery zany ny zanaka lahatokany Abrahama nakipily ny dada Iava mihitsy ny le Andriamanitra Abrahama atao hoe Iava no anarany nakipily mihitsy ny zany resaka Ismaela zany tsy m'existe teo alohana ny tableauny mihitsy zany ary aza ampidirina mihitsy nozy izy araka ny Sefer Torah ny Jiosy zava-be zany sary zany hitandrayntsika fanazavana ny teny manaraka araka nefa nomeko atsika teo aloha toy ihany zany hoe alevako tsikelikely izy zany de nanao fanambarana am'izay Andriamanitra zany fa amin'ny taranaka Isaka no ivoan'ny fitahiana ho an'ny firena rehetra hitatsika moa zany fa le famonjena atonga ola lasa tsy ho manota intsony ny dikan'izay lasa olo marina hitatsika moa zany nefa fa na ny mpanoratra n'io bokyny Coran io reny mbola nangataka mbola nanao fifomponana be mihitsy ny raha ohatra ka nairana rano tsara tantara mbola tsy sirany amin'ny andianana any amin'ny lantilanty izy na hoanina tsy hoany arao tsara ny bokinareo fa izay kosany Elia kosany atao amin'ny bokyny Sefer Torah ny dadanay de miteny mihitsiny fa sireny lalana makany amin'ny lantilanitra rehefa miaraka amin'ny Iava ny Andriamanitra Abraham assuré à 100% de miaraka amin'ny Yahosoa lay mpamina ny rany mpamina ny farany tao amin'ny Jiosy tsy ny raha vaketsika ny Genesis 22:18 amin'ny taranakao no hitehinana ny finy rehetra ambonin'ny tany avetsika ny mandeha zany izy ny tenako manomboka amin'ny 16 ka hatramin'ny 18 ny tenako ny anianako i ava satria nanao izany zavatra zay ianao ka tsy niaro ny zanakao le lahatokanao Isaka zany io de hitanao tokoa aho ry maro dia maro ny taranakao ho taka ny kitiny amin'ny lanitra sy ho taka ny fasiazeny amoron-dranomasina ary ny taranakao azo ny vavadiny fahavalona koa dia amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao mazava zany fa le taranaka teo akaikiny teo zay nanaovana le sorona de Isaka nakany amin'ny Isaka zany lay taranaka ivoan'ny famonjena de zay Yahosoa ny hafarany zany sainginy nampalelo de keny silamo koa Yahosoa fa avy eo de nilazainy am'izay fa tsy maintsy mpamina ny arabo am'izay no arahanao rehefa avy eo tena avarina
nevany de tsisy hidirany mpamina ny arabo mihitsy hatramin'ny farany fa mazava azy satria le ady tao a Israela am'izao tsika miteny zao ny fanaporofona fa tsy mifanaraka mihitsy ny jios sy ny arabo tsy mifanaraka mihitsy zany iala sy iayava fa iayava de nanamarina ny teny hatramin'ny farany ary tanteraka ny teniny ary tsy azo ny ialany sakanana mihitsy izy hatramin'ny farany noho izany ialao a tsy iayava novinynoviny ary iayava koa de tsy iala novinynoviny samy hafa ireo ary ny boky marina de ny boky ny Sefer Torah fa tsy ny Coran novinynoviny efa meko fa ho avy any tsy efa mandeha tsikelikely a ho amerina fonina zay teny zay a da oarany hitondraytsika ny amin'ny teny manaraka ny taranaka omena ny fitahina de ny taranaka Isaka Genesis toko faha 9 Genesis 26 manomboka amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny faha 9 Genesis 26 3:35 izy mote ary ny aleovaka itsika amindiny voalohany ka hatramin'ny faha 5 zany Genesis 26 ka hatramin'ny 5 ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahaveon'ny Abrahama ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara ary avany iseho taminy ka nanao hoe aza midina Egypta ianao fa mitoera eo amin'io tany zay olazaiko aminao mivahiny eto amin'ity tany ty ianao de ombanao sy tay ianao ao fa ianao sy ny taranakao no omeko reto tany rehetrireto avady ka hotoviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao de amaro ny taranakao aho ka ho tahaka ny kitany amin'ny lanitra ka omeko ny taranakao ireto tany rehetrireto ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambony tany satria efa ny fiako Abrahama ka nitandrina zay nasaiko ny tandremany de nididiko sy ny teniko ary ny lalako zay eo zany de mazava be mihitsy ny hoe noho ny amin'ny Abrahama anaraka tsara ny teniny Andriamanitra nazy iayava de nitazomy dada iava ny teny hoe ho tahiko izy de eto koa zany Abrahama ny teny tamin'ny Isaka mbola amin'ny Sefer Torah jiosy Genesis 26 any hoe Bereshit ozy nisy Sefer Torah de mazava be mihitsy ny teny eto hoe tena nakany amin'ny izy moa nakany amin'ny Isaka mihitsy le teny fikasanaN'Andriamanitra le fanekena le fitahina ho an'ny fihena rehetra eto ambony tany ivoaka amin'ny taranaka Isaka zany tsy misy hidirany Ismael mihitsy hatramin'ny farany tsy misy hidirany arabo mihitsy mazava zany fa tena exclu mihitsy ny arabo ny dikan'izany tsy mahazo miditra am'ty teny ity mihitsy ny arabo hatramin'ny farany tena tsy azo hidirany arabo mihitsy ny ty resaka hoe misy tenin'Andriamanitra andeny amin'ny arabo zany tsy miexista mihitsy zany lavo ny Torah hatramin'ny farany le izy zany le zako anareo hoe tsy mitombona mihitsy nge ty resaka ao anatin'ny Coran ty fa tena misy zahatra tena fanodikodinana be fotsiny zahatra tsy any amitsy satria mazava be mihitsy ny taranakao no hitahina any amin'ny taranaka Isaka mihitsy ary ao anatin'ny Sefer Torah jiosy zany ina zao ny teny ahodikodina am'izao teny zao raha mba raintsika miaina ina zao ny teny ahodikodina am'izao teny mirindra zao niainga tanin'ny Abrahama mihitsy izy de mirindra ary presque boky ray manontolo io boky mirindra daholo io tsy misy zahatra azonao kitihana mihitsy ny ao anatiny io ahoana moa ny ilazanareo silamo kosany hoe amin'ny Coran-reo hoe misy diso io boky io boky inona zany inona le falsifé ao hoe ny zahatra novovaina inona zany novovaina am'izany teny zany zahatra teny lava be mirafitra mihitsy izy inona zany ny azo novovaina am'izany dao mbola itoizantsika any ny teny Genesis film ny afarantsika teo zay hoe le fitahina zany de nakany amin'izy misy teo nakany amin'ny ny fitahina de any amin'ny Isaka taorina an'izay indray nefany de nilazaina indray fa nakao amin'ny Akoba indray fitahina io fitahina ho an'ny firenena rehetra io de nakao amin'ny Akoba indray zany nge jerevantsika ny tantaran'ny Akoba indray no zay fitena zay Genesis 28 Genesis 28 de ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo Genesis 28 10 11 de nivoaka avy tany Beriseba ary Akoba ka nakany arana ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy de nandro teo
ny lokal satria efa maty ny masoandro de naka vato tam'izany fitoerana zany izy ka nataony ondrana de nandro teo any hoe natoro teo izy zany fa alina ny andro de avy teo misy zany de nahita fahitana am'izay zany a de nahita ny anjelin'andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy teo ary eo amin'ny andininy fahatelo ambiny folo ary niseho taminy am'izay zany andriamanitra iayava amin'ny andininy fahatelo ambiny folo ary ava niseho teo amboniny ka nanao hoe zao no iava andriamanitra abrahama rainao a sy andriamanitra isaka eny voapetraka misy andriamanitra abrahama andriamanitra isaka aono moa zany re olo anaovana zao hoe falsifie zao teny zao atra marina mihitsy bokyny jiosy io a bokyny tora io tokony tsy kitikitihana ny tany zay andrianao de omeko anao sy ny taranakao any hoe omeko anao ry akoba ty toerany ty io moko le toerany abrahama io ary ny taranakao be tahaka ny vovoka amin'ny tany de ely any andrefana sy any atsinana de any avaratra sy any atsimo ianao ary aminao sy ny taranakao a no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany zay eo zany de mampiendaka mihitsiny hoe amin'ny taranakao indray a no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany petraka tsara zany le fitenena eto hoe tena tsy misy azo kianina mihitsy ny tenyny dada malayava fa tena mirafitra mihitsiny hoe natokona ho an'ny taranaka nanomboka atao amin'ny abrahama nakao amin'ny isaka nakao amin'ny akoba zay de eo am'izay le famantarana ary hoe tira ny famantarana meny anareo re vakitike zay famantarana zay hoe aokany hoe ho fantatra ao tsara fa ity taranaki akoba ty anao teo hoe israel aloha vakitsika zay teny zay yakoba anao teo hoe israel genesis 32 39 genesis a 32 de andiny fasi amy telopolo 39 teto zany ny viny anarana hoe israel daskila fa izy zany daskila fa misy diskely dia hoe izy niary tamin'ny izy moa kely tsy evatsika hoe mila karoana kely misy efa tena tsy hitako tatondray le izy a Genesis 32 29 Genesis 32 28 29 Genesis 32 28 29 ary izy taminy iza moa no anaranao de hoy izy Yakoba no anarako ary indray izy tsy atao hoe Yakoba intsony anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olo ianao a ka nahery zany hoe novaina n'Andriamanitra Abrahama zany ny anaran'ny Yakoba ka nataony hoe Israely de nomboka teo a lasa hoe Israelianina ny Israelianina taranaky Yakoba zany de ny taranaky Isaka de ny taranaky Abrahama zay ndahoana toizatsika indray ny teny a de io taranak'io a no andevo any amin'ny taiza any amin'ny tany Egipa araka ny voalazany ten'Andriamanitra eo fakitsikely hoe aoko fantatrao tsara fa andevo mandritry ny efa-jaro taona ny taranaky Isaka io taranak'io de ho andevozana mandritry ny efa-jaro taona Genesis 15 13 no vakitsika zany Genesis 15 13 Genesis 15 13 hoe le taranaka andova zany a de tsy maintsy ho andevozina efa-jato taona de ireo le andevo tany Egypta zany ary hoe avata amby Abrahama aoko fantatrao marina fa hovahinany amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompo ny olonany ary ampaoriny efa-jato taona izy 14 ary zany firenena zany kosa n'izay ho tompony de ho tsaraiko
ary rehefa afaka izany dia ivoaka mitondra are-behivava izy. Io zany le hoe lay taranaka fodiana zany a zay hitondra an'le fanekena ho an'io fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany famonjena ho an'ny olona dikan'izay ary taranaka andovan'ny Abrahama de ho andevo efa-jato taona any amin'ny tany Egypta, any amin'ny tany zay andefasan'ny dada iavana azy. De tsy iza tokoa lay andefo tany fa ny taranaky i Abrahama tao amin'ny Isaka. Lo raha vaketsika am'izay le atao Israely zany le izy. Israel sy ny taranany no andefo tao Egypta araka ny Genesis 46 1-7. Genesis 46 Genesis 46 zay. Genesis 46 1-7. Ary niaingy Israely nitondra zay rehetra nananany ka nakany Beriseba dia namono zatra tao fanatitra ho an'Andriamanitra Isaka rainy izy. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Israely tao amin'ny fahitana no nialaka nanao hoe ry Jakôbô, ry Jakôbô. Ary hoy izy inty aho, dia hoy izy hoe izao ny Andriamanitra dia Andriamanitra ny rainao, aza matahotra hidina any Egypta ianao fa ataoko firenena lehibe any ianao. Izao hiara-midina aminao any Egypta ary izao hitondranao hiakatra indray tokoa ary ny tanan'i Josefa no hanirina ny masonao. Dia niainga ary Jakôbô ka niala tao Beriseba ary ny zanak'Israely nitondran'ny Jakôbô arainy sy ny zanany madinika sy ny vadiny tao anatin'ny sarety zay efa nampitondrain'ny Farao hitondrana azy. Zay de lasa tany Egypta zany zareo de ny zay rehetra nananany tany Egypta zany netiny daholo. Nonge vaketsika am'izay ny 15. Ary nety izy ireo ny omby aman'ondriny sy ny fananany zay efa nohariny tany amin'ny tany Kanana de tonga tany Egypta Jakôbô sy ny zanany rehetra zay nomba azy. Zay zany hoe lay fananany tao amin'ny tany Kanana nentina nakany Egypta daholo. Mazava be zany fa tena any zareo ny tany Kanana ary tao amin'ny tany Kanana mihitsiny ty Jakôbô ty na Israely ty no mipetraka. Zany hoe ny taranak'Israel zany lasa nakany Egypta ary reo le andefo tao. Hitanao tsara fa raha mivaketsika nomboka tany amin'ny Genesis 11 tsika nomboka teo 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à hatraty amin'ny 46 tsika zao. De tena nitaranaka tena nanomboka tao amin'ny Jakôbô jusqu'à hatraty amin'ny Israel nanamarina ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Izy am'izany moa zany olazanareo hoe falsifié. Ko diso io tenin'ny Sefer Torah io ka tsy mila inona intsony. Fa hoe ny teny vaovao ty amin'ny Coran am'izay ny mila inona fa asory any zany Sefer Torah zany. Dareo am'izany tena zava-doza mihitsy nefa rehefa jerevana am'izay ny tantara tsy mahazo miditra ao amin'ny ty resaky ty mihitsy ny Arabo satria tsy misy fitahina ho an'ny Arabo ao. Na ao any amin'ny bokin'ny Coran zany tena tsy miexistany zany fa de niterena fotsiny zany ty sary ty tena izy ka de natao hoe efa boky taloha zany fa Coran ndray zao ny mety ty zany nouveau modèle tsy mety zany sary zany. Tena fiedivana amin'le Andriamanitra Abrahama zany ary ny anarana ataontsika hoe Yahva satria zay ny tena anarany maro fa tsy hoe ataotsika fa zay mihitsy ny tena anarany Yahva. Ndao ary toetsika am'izay le teny ireo zany le hidina tany Egypta ary andefo tany am'izay izy. Dao lavaka antsika ny tenin'Andriamanitra mikasika ny am'izay. De nampaoriana tao Egypta ary ny Israelianina araka ny efa voalaza de nandritra efa-jato taona ho amafitsika zany ao amin'ny Genesis, ao amin'ny Exodus 2. Exodus 2 23 ka hatramin'ny 24. Tena tsy maintsy manaraka an'ity tantara ty itsika afataratsika ny fahadisoana tao amin'ny bokin'ny Coran zay tena nanambany sy nanakipily ny Sefer Torah ny Jiosy mba hametrahany zareo an'le mpamina ny Arabo tsy maintsy ho arahana. Zay na tonga an'io mantsy hoe akisano an'io fa tsy mety io fa ity am'izay ny boky vaovao mpamina ny vaovao arahana aza meno an'ireny tsony nefa rehefa anjaratsika ny tantara ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah de milaza mihitsy fa tena nikopily tanteraka ny taranaky Ismael ary tsy misy idirany Arabo an'le resaka mihitsy. Ary tena fandrika be mihitsy zany natao tao anatin'ity resaka Coran ty mba hanakipilizana fotsiny Torah ny Jiosy de lay teny lay Andriamanitra Abrahama hiavano anarany. Tsy eke tonga Elia merina an'izany. Zay natao Elia mamerina ny voninahitra dada malala Yahva.
avalava ny fampianarana fa aro tsara fa tsy hitapahako mihitsy raha tapitra mihitsy nle teny satria efa maningila tsofonareo ian'ny fiafaran'isy kenisy exodus 2:23 ka hatramin'ny 24 exodus 2:23 ka hatramin'ny 24 ary tao anatin'izany andro maro zany dia maty ny mpanjaka ny Egypte ary ny zanak'Israely dia nisety noho ny fanompoany ka nitaraina ary niakatra tany amin'Andriamanitra ary ny fitaraina noho ny amin'izany fanompoana izany noho ny fanompoana zany ary Andriamanitra nandre ny fitaraina ka dia natsiaro ny fanekena tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakob io ndray maverina indray le teny hoe ilay fanekena tao amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakob tsy nisy resaka idirany arabo mihitsy tsisy nidirany Ismael mihitsy na nikely ary fa zany dia tena resaka tena petatoko fotsiny zao hanakoprizana ny olona tsy anaraka ny sefer torany jiosy ka lasa anaraka Andriamanitra tsy izy ihany ary Andriamanitra dia nijeriny zanak'Israely ka nafantatra azy tadidiny amin'izay hoe ty ilay teniko tarikatra amin'ny Abrahama dia nitodika io Andriamanitra io dia rehefa tonga zany teny zany dia tonga ny 400 taona mahery kely moa izy io mahery eo amin'ny 30 430 eo zany dia tonga i Andriamanitra Abrahama namonjy ny Israelianina amin'izay zany hoe tanteraka mihitsy n'le teny dika an'izay Exodus 2:20 manomboka eo amin'ny 37 vaketsika Exodus 12 Exodus 12 37 dia niainga tao Ramesesa ny zanak'Israely ka naka ny Sokota dia lehilahy mahalia lalana tokony enina hetsy afa-tsy ny zazamam-behivavy andiny fefapolo zany izay moa zany 40 no moa tozatsika satria vevenika ifoka 40 ary ny andro nitoerany zanak'Israely tany Egypta dia 300 taona ary rehefa avy tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro noho ny voaniny tokony rehetra izay niava tamin'ny tany Egypta zay zany hoe lay 400 taona zany date approximative moa reny le zany mety critiquen'ny olona hoe ao ny teny tsy précis Andriamanitra tsy terenao amin'ny lera raha nanome fotsy izy hoe 400 dia manodidina an'izay fa izy tsy hanao précision aminao ko ny ray andro aminazy ve arivo taona aminareo olombelona dia aiza moa ny afanaonao précision amin'izany teny zany fa eto zany dia hoe io le taranaka andevoziny 400 taona any Egypta io le zanak'Israely io dia io tokoa fa navoaka an'Andriamanitra izy ary rehefa navoaka an'Andriamanitra dia nety ny verina nakany Egypta nakany azafady nety ny verina nakany amin'ny tany Kanana dia tonga tao amin'ny tany Kanana tokoa raha ny zanak'Israely araka ny tondrasan'ny Joshua anazy noka avaketsika zay teny zay Joshua 2:20 andininy 17 Joshua 11:23 Joshua 11:23 hoe tena tonga tao amin'ny tany Kanana marina ny zanak'Israely ary zany ilazana aminareo indrindra zay manaraka nyzao fampianarana zao hoe tsy misy zavatra azonareo lavina zay nampianariny Elia teto fa tena mirindra mihitsy ny teny famonjena ny programa ny dada Iava fanavotana ny olona zay atao Israel ary ny tadiavo ny devoly ahodina ny fomba rehetrarehetra mihitsy ny izy fa tsy afaka mihetsika ntsony nareo ry devoly tonga Elia tsy azo toerina ntsony zao fampianarana zao tsy maintsy miverina ny famarinana ny famarinana dia ny famonjena ny olona favonjena daholo na arabo na sinoa na anglisy na amerikana na afrikana ny izany izy dia vonjeny Elia daholo mamonjy zany Elia zany zay no mahatonga an'ilay mamerina ty teny ty mamonjy anareo izy ndahoarana dia lasany Joshua avokoa ny tany rehetra Joshua 11:23 lasany Joshua avokoa ny tany rehetra araka izay rehetra nolazay ny avata tamin'ny Mose ary nomeny Joshua olovan'ny Israely zany araka ny fizaran'ny fireneny dia nitsahatra ny ady ka nandra ny tany nandra ny tany zany tsahatra ny ady satria azony Joshua daholo ny tany rehetra izay nyteneny dada Iava hoe anao ty tany ty Israel azony zareo rehefa azony zareo ary ny tany mazava ho azy zany fa tanteraka ny teny dada Iava tsy nisy nidirany Ismael mihitsy
tsy afaka niditra Ismaela ka ny teny aoba isy foana kely ato na iza ny anjara taniny tsisy an'izany mihitsy ny resaka atao ary mandraka androany itsika tsara fa mbola hitataratra mihitsy ny hoe ny Israelianina ny tompony tany satria izao inondray ny toy ny tantara rehefa naditra ny zanak'Israely nanompoany bala indray reto tsisy sainy reto le Israelianina tena ataoko hoe tsisy saina satria raha nahita an'izao zavatra soa lehibe zao a dia tokony tena mitandrina ny Israelianina satria efa hita amin'ny maso mihitsy ny zavatra hita tao anatin'izao rehetra izao saingy tsy narahiny zareo nivadika tamin'Andriamanitra izy ka nanompo any bala zava-dozany natambo nanompo any bala zareo rehefa tsy hanay tena Andriamanitra nao tsika aloha iverina kely arimy satria tsy mbola misy an'le iverenako le reny iza ny natao sorona iza nanaovana an'le fanekeny satria hitantsika tsara zao fa taty amin'ny Isaka sy nakao Jakoba le teny ary reo le nandevozina de reo le tao averina tao amin'ny tany Kanana iza zany lay natao sorona raha hitantsika zany tantara ao amin'ny Sefer-Torah zany ary mandraka androany tsika mihita fa Israel ny tompony tany iza zany le natao sorona terika hatramin'ny tendrombohitra Moria fatria izay natao sorona tao ny tompony io teny io ary lay nandevozina nefany no mahazo an'io teny io ile taranaka ny tahina zany de andevozina iza zany n'izy de mazava be fa Isaka lay natao sorona teo amin'ny tendrombohitra Moria. Genesisy toko 2:20 andininy 2 Genesisy 22:2 ary hoy izy eto ny zanakao ry Abrahama lay lahatokanao zany zay tianao de Isaka io le lahatokana hitanao rio ka mankanesany amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray zay olazaiko aminao natao fanatitra zany io nga moa laviny silamo tanzao fa tena ina moa zany ny azo lavina amin'ity teny ity fa de soloana fotsiny hoe Ismaela ho ny teo ka raha Ismaela ny teo nanina izy tsy andevy tany Egypta maninona tsy Mose no nitondra azy nivoaka avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana ary maninona tsy nandevoziny efa-jato taona taranak'Ismaela fa tsy misy trasin'ny Ismaela zany fa de samborona fotsiny koa moa Ismaela taranaky ny Arabo le iny razambe ny Arabo zay tsisy idirany mihitsy ny Arabo zany any atsimo fa Ismaela zany angeka Egyptianina sy aty hatramin'ny faritra aty ambony aty aty amin'ny faritry ny Israelianina aty ina ny idirany Ismaela ary amin'ny faritra atsimo ary tsy tany mihitsy n'izy ary atsika ny teny 9:40 de ty taranaka aty moa le nahazo an'le teny hoe Genesisy 22:16 teny 17 everentsekely ny tenako ny anyanako iava satria nanao zany zavatra zay ianao ka tsy niara zanakao lay latokanao de hitanao tokoa akary amaro de amaro ny taranakao ho tahaka ny kitina amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika zay ny ambony-dranomasina ary ny taranakao nahazo ny fahavady ny fahavalony 18 ary amin'ny taranakao no hitahinany firena rehetra ambony tany ary amin'ny taranakao no hitahinany firena rehetra ambony tany mazava ho azy zany fa tena maninona marina ny teny antaranaky Isaka i Abrahama ataon'ny Isaka zany fitahina tsy iza zany le natao sorona satria tanteraka ataon'ny Isaka daholo ny teny Isaka le natao sorona teo satria teo no nivoan'le teny amin'ny taranakao no hitahina firenena rehetra ko raha Ismaela zany ny maty teo ohatra de tokony ny Ismaela ny taranaky Ismaela ny lasa andevo tsika mafantatra raha tsy misy taranaky Ismaela andevo zany fa ny taranaky Isaka tao amin'ny Jakoba de ny Israely no andevo tao mazava zany fa ilay maty teo ilay nakeo vonoterika hatramin'ny tendrombohitra Moria atao sorona Isaka ny natao teo izy nanamarina zany condition zany miala zany Ismaela ny dikan'izay miala ny Arabo ny dikan'izay diso ny Coran tsy misy mamarina n'intsony manomboka eo ino zao famarinana zao dao jevantsika am'izay le hoe nanompo sampy reto iza mizy satria zany hoe rehefa amonjena ho an'olo rehetra efa hitsika tsara ny tantara momba any am'le hoe Yahosoa hoe nivoaka tao amin'ny firenena am'izay ny fitahina ao amin'ny firenena rehetra de nivoaka tao am'izay Yahosoa ny hafarany zany io moa zany mbola hiverentsika manaraka fa loto izatsika aloha tantara satria raha vatavaverina tao amin'ny taniny izy de mazava ho azy zany fa ivoaka ao amin'ny taranak'i Israely Yahosoa ary tena nivoaka tao mariny Yahosoa efa hitsika ny tantara nateraka Maria izy ary
mitondra ny fanavotana ho an'izao tontolo zao voninahitra ho an-tata Iava, voninahitra ho an'i Jehosoa. Zay zany ny famarihana. Ndao ary nanota nefa ny zanak'Israely ka ny hafarany dia voaroka atao amin'ny taniny, satria raha dikanareo zao teny zao dada Iava dia ho zonoko nareo. Vakitsika zay teny zay ao amin'ny bokin'ny Levitikosy 26 Levitikosy 26 ady amaranam-paranana antsika ny teny am'izay 26 14 15 Levitikosy 26 14 15 raha tsy miheno ahy kosa nareo ka tsy mankatory didirehetra ireo ka maivonareo ny didiko ary alan'ny fananareo ny fitsipiko ary tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko, zaho kosa dia hanao an'izao aminareo, hanisy fampitahorana sarety tsy mahasomihafa. Ndoika vakitsika am'izay le rika Trambandania le hoe 3:30 2:30 mihitsy ne enkamintena mbola tia lolo kokoa 1:30 hoe rehefa tsy manaraka ny didiko nareo dia zao no ataoko. Levitikosy 26 31 32 33 ary horavako ny tanànanareo ka atao lao ny fitoera-masonareo ary tsy ho amoloky ny anitrareo ankasitrahana ary ataoko lao ny tany ka ho talanjana amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa ka natsoaka sabatra ho enti manenjika anareo ary ny taninareo lao ary ny tanànanareo rava. Zay zany ny tena zava-toza miandry nampiarany dada Iava eo ataoko resinareo manoloana ny fahavalonareo ny dikan'izany. Ndoika vakitsika arany teny hoe ary dia tena satria zareo moa zany nanompo any bala am'izay zany. Vakitsika ny Mpitsara 2 Mpitsara 2 11 ka hatramin'ny 13 Mpitsara 2 dia nanoka andininy fa zay 11 ka hatramin'ny 13 dia hatrany amin'ny 14 moa toy izantsika any raha ohatra ka mety. Ary nanao zay raha teo masony Iava ny zanak'Israely fa nanompo ireo bala ka nafoy any Iava Andriamanitra ny razany zay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ka nanaraka Andriamanitra kafa amin'ny Andriamanitra ny firena manodidina azy dia nakoka teo anatreny ka nampatezitra any Iava. Eny nafoy any Iava izy ka nanompo any bala sy Astarta. Dia ny rehetra tamin'ny Israely ny atezerany Iava ka natolo teo an-tanan'ny mpamabo zay namabo azy izy ary namidiny eo an-tanan'ny fahavalony manodidina ary tsy nahajanona teo alohan'ny fahavalony intsony. Zay any hoe tany dia tsy naharesy intsony zany ny zanak'Israely fa potika tanteraka am'izay niatra tamin'le bokin'ny Levitikosy 26 araka ny teny dada Iava tamin'ny Mose hoe potehako nareo ravako nareo, niatra zany le teny. Toerantsika any ny teny fanakaraka am'izay aloha mba ho fantatsika tsara mihitsy izy dia rehefa taty oriana indray vakitsika indray ny teny fa niditra antsehatra am'izay ny Nebokadinezara mpanjaka hoe ho aheliko mihitsy nareo ny amin'le fahotany hoe nanompo any bala sy Astarta izy. Dia vakitsika indray ny bokin'ny Jeremia 5:20 Jeremia 25 nokandiny voalohany ka hatramin'ny fafito Jeremia 1 25 1 ka hatramin'ny 7 zany. Zao ny teny tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny Joda rehetra ny tamin'ny taona faefatra nanjakan'ny Joiakima zanaky Josia mpanjakan'ny Joda dia ny taona voalohany nanjakan'ny Nebokadinezara mpanjakan'ny Babilona. Dia noho izay nolazain'ny Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mpona rehetra tany Jerosalema hoe hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakan'ny Joda ka mandrak'androany dia mandritra ny 13 taona zao no nahatongavan'ny teny Iava tamiko dia nolazaiko taminareo eny ny fomarena koa ka nilaza nefa tsy nety ny aino nareo ary Iava naniraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Io zany hoe naniraka mpaminany foana Iava, io le hoe mitondra ny teny Iava zany ny mpaminany ny dikan'izay ary Israely any reo ho any aminareo. Eny ny fomarenako izy naniraka nefa tsy ny aino nareo nananongilatsofina hiaino hanao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy nareo sy amin'ny ratsy foanaonareo ka dia honany amin'ny tany zinomeny Iavanareo sy ndrazanareo hatryzaiko mandrakizay. Ary aza manaraka Andriamanikafa nompo azy sy nikoky eo anatreny aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo fa andreo mahatonga lozo aminareo nefa tsy ny ainonareo hoy Iava.
mba hampatezerinareo ahy tamin'ny asan-tananareo ahitanareo loza. Ko izao no lazay ny ava tompony maro noho ny tsy nienonareo ny teniko de indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadina zara-panjaka amin'ny Babilôna mpanompo hoy ava, ary hoentiko amely an'ity tany ity sy ny mponina eto mba mifitoerana mba mirety firenena manodidina rehetra ireto izy, ary aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay. Ary ho atsahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravavo, de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampiakarina, de ny feon'ny vaty fikisoam-bary sy ny fahazavan'ny jiro. Ary ty tany rehetra ety de ho foana sy ho lao, ary ireto firena rehetra ireto anompon'ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona. Zay tena veresy ny dada Iava am'izay hoe ataoko babo nareo. Tanteraka zany tarikatra amin'ny bokin'ny Jeremia 52. Jeremia andro vaketsika andeha aloha zay 52 indray 4-5 52:4 ka hatramin'ny 5. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Zedekia de tonga Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna sy miaramila rehetra ka namely an'i Jerosalema ka nitoby tandrifiny sady nanao tilikambo manodidina azy izy. Ary ny tanàna de nataon'ny fiarano hatramin'ny faha 120 taona nanjakan'i Jezekia mpanjaka. Zay de hitantsika am'izay moa zany ny toy ny arikatra no vaketsika am'izay hoe andininy faharoa ambin'ny folo 52:12 de ny 13 de ny 14. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna de tonga tany Jerosalema Nebozaradana lehibe ny mpiambina mpanompo mpanjakan'ny Babilôna 13 ka nandoro ny trano ny ava sy ny trano mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra de nidorany tamin'ny efa avokoa, ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema de noravan'ny miaramila Kaldiana rehetra zay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Zay ary ny sasa tamin'ny olona mailomba amin'ny olona sisa tao an-tanàna sisa efa nanjotrana anatona ny mpanjakan'ny Babilôna mba amin'ny vahoaka marobe sisa dia nety Nebozaradana lehibe ny mpiambina ho babo avokoa, zany hoe nobabon'ny Babilônianina daholo ny Israelianina. Tanteraka ny teny dada Iava hoe taoko mandositra vaky mandositra nareo ary menjeko amin'ny sabatra nareo. Zany hoe tsy azo toerina ny teny dada Iava ho anareo izay miaino sy manaraka an'izao fampianarana zao aza miady aminy hafa sany Iava zany kanjo tsaroany dada Iava any nefa ny teny efa voaroaka tany daholo satria de efa nanomboka teo moa de niatake ny firena rehetra am'izay ny Israelianina ary de azo lazaina hoe rava ndray zareo. Tsaroany dada Iava any nefa ny teny tamin'ny Abrahama de namoaka fanambarana indray izy tamin'ny Jeremia mpaminany Israelianina. Zao indray ny teniny, nareo zay nampely ny Israelianina avereninareo amin'ny taniny izy ary ambeso taka ny fiambina ondrikely. Tanteraka zany satria niverinao amin'ny taniny Jiosy tamin'ny taona 1822 ary ambina ny Amerikanina ny voalohany indrindra sy ny otanina mizoatsika amin'ny teny zao. Niatra indray zany teny zany mbola mariny ihany ny tenin'ny mpaminany. Jeremia 9:30 andininy 10. Verina indray ny teny dada Iava hoe tsy amelako mihitsy ny faharoa tsy maintsy eo amin'ny tany meko anazy foana miaino ny tenin'ny Iava ianareo jentilisa. Ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zany de atao hoe izay nampihely ny Israely no manangona azy indray sady mitandrina azy toy ny fitandriny mpiandrondry ny ondriny. Zay de tena zay mampihely ny Israely no manangona azy ka izao tontolo zao fa nampihely anazy daholo amin'ny fahavoazana anazy ny Israelianina. De ny Amerikanina indray no nitarika ny famerenana ny Jiosy eo amin'ny taniny tamin'ny alana hoe Société des Nations tamin'ny fotoanandro SDN, Société des Nations. De reo no tamin'ny alan'ny Amerikanina de reo no nameriny Israelianina tao amin'ny taniny tany amin'ny taona 1822
ary nahazo ny fahaleovan-tena izy tamin'ny 14 mai 1947 am'izay statitiko izy iny statitiko efa ela be le fitadidiana statitiko tsony zay nahazo ny fahaleovan-tena ny israeliana teoriana zany lasa firenena izy tanteraka daholo ny teny ny dada Iavana dikan'izay marina ny teny marina ny fanambarana tsisy azo itovírena tsony ny famarina ny teny marina ny dada Iavana marina Sefer Torah mitazona ny teny mihitsy ny dada Iavana satria zany Jeremia mpaminana zany taty amin'ny taona -500 taty nisy an'izany raha ny teny Iavatany amin'ny taona -2000 dia mbola niatra tamin'ny taona -500 ary tena niatra tamin'ny taona plus 1822 verina amin'ny tany mihitsy ny jiosy tsy afaka namaly mihitsy nizaniza ary ambinany Amerikana izy manakandroany araka ny teny hitantsika amin'ny voamasotsika hoe Jeremia 31:10 niatra daholo le teny izy no hiady amin'ny dada Iavana zany dada Iavana zany naniraka ny Elia averina ny fahamarinany averina ny momba azy averina ny voninahiny tsy maintsy averina amin'ny dada Iavana ny fahamarinany tsy azonareo sakanana ny fahamarinany tsy maintsy mekopio amin'ny dada Iavana am'izay ny olombela rehetrarehetra izy no Andriamanitra zay ny fahamarinana zay Iavana anarany tsy misy mahazo miady aminy kisaka am'izay nareo zareo alahy kisaka nareo tsy mahazo miditra otsony nareo meko anareo am'izay miprofo rehefa nijerevana zany tantara zany dia miverina amin'ny tany jiosy teny ny mpaminany israeliana io ary ny mpaminany israeliana tokoa lay nytenen'ny Mose hoe mpaminany tahaka anay no atsangany avandriamanitra ho anao ary enonao io fa nyteny tokoa ny mpaminany israeliana Jeremia verinao amin'ny tany mihitsy ny jiosy ary nambinany Amerikana izy aminareo zany milaza fa manan-kery ny mpaminany arabo na mpaminany sinoa na mpaminany anglisy tsy manan-kery tsony zany ary tsy misy mihitsy satria ny teny dia mazava be mihitsy ny hoe zay nytenen'ny mpaminany israeliana tanteraka nanomboka tamin'ny Abrahama nanomboka tamin'ny Mose tonga taty amin'ny Jeremia miatra amin'ny Amerikana ary miatra amin'izao tontolo zao fa ny tena mipetraka raha niverinao amin'ny tany niarany jiosy zay rahantsika mahita fa zay le namaranako ny teniko tany evona pitsy tamin'ny voalohany raha ohatra ka iala ihany no Iava dia tokony tsy miady mihitsy ny Islamo sy ny Israeliana ny Arabo sy ny Israeliana satria tenin'Andriamanitra eny hoe mandova ny tany Kanana ianao tonga le mandova ny tany Kanana io Israeliana mandova ny tany Kanana raha iala ihany no Iava dia tokony tsy miady amin'ny Israeliana mihitsy ny Arabo na zareo Palestiniana sy rehetra manodidina eo fa tokony milamina be hoe arabaina fa tafaverina soamantsara nareo fa maninona no miady mandrak'androany miady satria tsy mifanaraka mihitsy ny Arabo Islamo sy ny Israeliana satria ny Arabo dia mandrivitra fa any zareo ny tany Kanana profon'izany nametrahany moské eo amin'io tendrombohitra Moria io moské le ina moa moské Domara no mipetraka eo satria lazainy fa Ismaël natao sorona teo dia nametrahany moské profo mitoaka amin'ny tendanareo io moské napetraky nareo io hoe anareo io tany io zy nareo ka le tendrombohitra Moria io moa na toe tendrombohitra Zion lay misy ny tempolin'ny Jerosalema io moské nareo no profo ary mizirizina nareo fa anareo tany Kanana io anareo tany Israel io ary tsy avenareo ipetraka ao mihitsy izy profo le profo mitoaka amin'ny tendanareo le moské napetraky nareo maninona nareo no miady amin'ny Israel raha ohatra ka Iava ihany no atao hoe iala dia tokony tsy miady mihitsy nareo fa mitehaka daholo hoe tonga soa zareo tompon'le teny fa matoa miady nareo mandrakandao raha mifamatsy tsy mijana mifamono mihitsy ary mavita kamikazy mihitsy ny ara-mony Arabo indraindray zay tena ko aza manao an'izany tso fa jireo le fahamarinana fa ampy izay famonona tenany amin'tsy izay fa jereo amin'izay ny fahamarinana samy tonga saina matoa mbola mamono Israeliana nareo ary tena tsy mety mifanaraka hatramin'izao tsy mitovy zany Andriamanitra Abrahama Iava zany amin'ny Iala ary Iala tsy azo ampitovizina velively amin'ny Iava ary tsy Andriamanitra mety mifangaro arika hatramin'ny Iala ary mihitsy izany Iava zany Iava tena mitokana mihitsy Andriamanitra Abrahama mitokana izy naniraka ny Yehoshua naniraka ny Elia hafa mihitsy zany fa zany Iava zany le Andriamanitra marina zany io mitazona teny io ary rehefa ny teny izy dia nikopila nge ny Arabo ngafaka nietsika mihitsy ny ala mandrak'androany
aizy alala ny teny hoe izy ialama sy andriamanitra ny arabo hoe Ismaël no tompony fanekena. Aiza zao zay Ismaël mahazo any Israël de tany Kanana, aizy Ismaël zao. Nefa moa Ismaël koa raha teo tsy arabo. Terena ho arabo izy fa tsy arabo zany izy. Terena ho arabo satria Islamo dia arabo daholo ny dikan'izay. Fa rehefa jerevana tantara tsy arabo izy fa kaldianina izy, babilonianina izy. Ka ny babilonianina dia tsy arabo mihitsy satria tamin'ny andron'ny babilonianina efa nisy ange ny arabo. Ko tsy ny arabo natao hoe babilonianina ary tsy ny babilonianina natao hoe arabo fa samy manana ny lalany. Mbola resantsika daholo koa zay ny amin'ny manaraka. Fa miditra amin'ny fampianarantsika zao. Fa eto dia mipetraka tsara mihitsy hoe tsy mitovy tsony zany ny Andriamanitra ny Jiosy Abrahama atao hoe Yahva no anarany, tsy mitovy amin'ny Andriamanitry ny arabo sy atao hoe Allah ny anarany. Ary rehefa tsy mitovy reo mazava ho azy zany fa tsy azo ekena intsony ny Coran fa tsy maintsy ny Sefer Torah ny Jiosy no mitondra ny fahamarinana amin'izao tsika miteny zao. Any Jiosy ny fahamarinana. Miala amin'izay zany ny Coran, miala ny Andriamanitry ny arabo fa tsy mahazo mikitika amin'ity teny marina ity fa ny Sefer Torah ny Jiosy no mandeha hatramin'ny farany satria no mariny ny teny mpaminany Jeremia hoe verina amin'ny tany ny Jiosy ary tena ny verina izy amin'izao tsika miteny zao. Marina ny teny dada Yahva malala ho azy ny voninahitra manak'izay. Feno diso ny Coran, marina ny Sefer Torah. Ary tsy Andriamanitra ny Jiosy mihitsy zany iala zany fa ny Andriamanitra ny Jiosy dia Yahva ary zay ny tena Andriamanitra marina ny Jiosy tompony Sefer Torah zay tsy azo mijejidirana fa fisolokinany ankoatran'izay ary tena fanapotena fahamarinana. Farany ny teny i Moshe io satria efa haitsika mihitsy ny teny mpamina ny Israelianina no henonareo teny. Ary nisan'izany zao Jeremia mpamina ny tanteraka ny teny. Deutéronomie 18:15 ny mpamina ny azo inona dia Israelianina. Tsy mahazo miheno ny mpamina ny ankoatra ny Israelianina mazava be fa zay ny tenen'ny mpamina ny Israelianina ihany ty ny marina ary tanteraka daholo. Ary tsy misy ankoatran'izay. Ary tsy mahazo miheno fa tsy mpamina ny Israelianina intsony dia tonga tao amin'ny Yahosoa ny farany. Ary Yahosoa dia tsy nanova mihitsy ny teny fa mbola mipetraka foana hoe mpamina ny Israelianina no nareo teny. Ary ny teny zany Yahosoa zany dia ny teny mihitsy izy hoe raha manaiky any Yahosoa ilay mpamina ny Israelianina koa dia hoe aza manota intsony. Zay ny tenin'ny mpamina ny Israelianina io. Ary raha mpamina ny Israelianina no resahana dia ny tanjona dia nala olona fahotana ny planan'io Andriamanitra Abrahama io. Fa tsy hoe mampanota olona ny planan'io fa ny plan'ny Andriamanitra Abrahama dia mahatonga ny olona tsy hanota intsony. Zay no resantsika hoe inona ny plan'io Andriamanitra io noho ny amin'ilay mpamina ny Israelianina no enona fa mitondra inona ilay mpamina ny Israelianina dia mifeny mitarika olona tsy hanota intsony ny planina dia lasa tsy mpanota intsony fa tsy navitan'izany ny Korana ary tsy navitan'izany Allah. Tsy misy olona marina ao anatin'ny Korana dia zay manara-dia ny Allah rehetra tsy misy olona mety mandeha marina satria tsy mahavita manova olo marina zareo efa anaty bokiny zany. Zatra tsy mety zany sary zany. Fa ny Andriamanitra Abrahama dia tena mamoaka olo marina lasa tsy mpanota intsony. Zao etiny Elia zao re izy. Zao ny tena asan'ny Andriamanitra Abrahama ary zao ampianarana rehetra rehetra zao na izy n'izy ambony tany. Mariako fitiavana ny te hamonjy ny olombelona rehetra na arabo ianao na sinoa ianao na anglisy ianao na afrikana na izy ianao na izy hamonjy ianao ny dian'ny Elia ary rehefa tsy mety hovonjena ianao endaso arany valiny. Misy valiny daholo ny zava-drehetra. Io rehefa nanapirofo taminareo fampianarantsika manaraka dia zay hoe ahoana ny tenin'ny mpaminany, inona ny tanjon'ny mpaminany io. Efa meko ny valiny atonga anao tsy hanota intsony dia lasa tsy mahay manao ratsy intsony ary zay anao vao tena tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Zay ny plan'io Andriamanitra Abrahama atao hoe Yahva io ny anarany. Zay ny nanomezany any Yahosoa ho mpamonjy ny olona. Zay ny lavony tsy lamy koa ny fahamarinana zany Yahosoa zany fa zavatra hafa koa ny ekeny. Zany hoe zay mahafinaritra an'zareo ndraisiny zay tsy tiana sorona. Lazainy hoe diso ilay izy. Tsy azo atao an'izany ny teny. Maro ny fampianarana navoakan'io. Fa nareo tsy nandeha tao anatin'izy satria tsy hainareo ny miaina ao anatin'izy lazainareo fa diso io. Fa marina daholo ny teny. Ary tonga ny tompon'ny teny. Elia ny tonga ny voninahitry ny tompon'ny teny. Yahva no anarany. Tsy maintsy averina aminy ny fahamarinana ny teniny ary tsy maintsy mioaka eo anatrehany daholo zao tontolo zao
ary mandositra eo anatrehany taony Andriamanitra tsy izy rehetra satria tonga ny tompony sy ny fahefana, tonga le afo mandevona iavano anarany. Naneraka ny zanany izy Elia ka zanany zanany mihitsiny tadiavinao inona indray rehefa izy no mpanamboatra, rehefa mpanamboatra dia izy zany no miteraka ny dikan'izay ka dia zao ny rahany zao indray ny mpanompony tondra noho ny famarinana lasa tsy mpanota zay miaraka amin'ny Elia. Le tianao zany dia andao araka aminay, rehefa tsy tianao zay ianao ny ianao. Ary aza kritikena ntsony io teny io fa tsy hainareo io, tsy ny tompony teny no kritiken'ilay tsy tompony teny. Ny tompony teny rehefa miteny dia aza mikritika ny tsy tompony, fa ny Israelianina io dia ny Israelianina ny tompony eo ary zay tompony teny satria izay ary nefa miaina amin'izany atao hoe tsy mahay manota izany ntsony ka rehefa tsy manota dia zay ny famarihana. Ny mifaranatreo ny teny mirary Jesosy samy tainao soa mazava be ny fanazavana fa tena fisandohana be le zatra natao anatin'ny bokin'ny Korana satria dia alainy ihany le teny ao anatin'ny Sefer Torah nefa dia potehiny sisan'izay. Tsy mety zany, tsisy diso eo anatin'ny Sefer Torah io na iray azy, tsisy diso io. Ary mikonfirme izany mihitsy ny Elia hatramin'ny farany, ary zay manana ny fanamarinana io teny io hatramin'ny farany. Tsy mahay manota zay miaraka aminay, ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, fa zay ny tanjony io Andriamanitra io, lasa tsy mpanota ny olona. Ka rehefa Andriamanitra mbola mampanota dia tsy izy ny dikan'izany fa elao. Verany amin'ny elo any ianao fa voafitapitaka any ianao, tsy izy zay mbola mampanota ary tsy mahafaka olona fahotana, tsy izy zany. Fa ny tena izy dia le mahatonga olona tsy manota intsony ary zany ny famarihana. Ary eo amin'izany ny hery sy ny fahefana voninahitra ho an'ilay mahery iavano anarany. Zay ny tomanantsika dia raha soatsika samy teny soa toka fa voaraintsika tsara ny teny feny farany diso ny Coran marina ny Torah. Zay ny fanazavana. Ary iala dia tsy mitovy amin'ny Yahva mihitsy novinovina fa iala dia Andriamanitra ny arabo any, tsy misy idirana aty amin'ny Jiosy. Ary iala sy Yahva Andriamanitra Abrahama, Yahva Andriamanitra ny Jiosy, Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba. Yahva azy Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba dia Andriamanitra ny Jiosy fa tsy Andriamanitra ny arabo. Ary tena miady mihitsy indreo amin'izao tsika miteny zao noho ny amin'ny fiverenany Jiosy amin'ny tany, miady zareo mandrakandro any. Noho izany iala dia tsy Andriamanitra ny Jiosy ary Yahva dia tsy Andriamanitra ny arabo. Fa Yahva dia Andriamanitra ny Jiosy ary iala kosa dia Andriamanitra ny arabo. Yahva manana ny Sefer Torah ary ny iala kosa manana ny Coran. Tsy mahazo mifandray ireo. Fa adalany zay nampifandray andreo fa tsy azo ampifandraisy andreo. Samy manana ny azy. Fa rehefa nitsofoka atao anatin'ny Sefer Torah nareo dia tsy maintsy miditra izay satria any dadanay io ka tsy ekeny hatramin'ny farany. Ary ny tanjony dadanay tamin'io Sefer Torah io ka nanyrano ny mpaminany rehetrarehetra dia tonga ny olo lasa tsy mpanota intsony ary tanteraka izany ankehitriny. Voninahitra ho an'ilay mahery. Fitiavana zany rehetra zany. Tonga zay hitondra fitiavana fa rehefa tsy ekenareo ny fitiavana dia ho avy ny loza mirenareo ary endrasy fa ho avy izy efa eo izy. Zay ny mbola navotanaingana aloha maiza miaina antsona daholo ny rehetrarehetra manatona ny dada Yahva amin'izay. Manatona le tena Andriamanitra Abrahama Yahva no anarany fa tsy ala zany mihitsy. Zany tsy mifandray amin'ny mihitsy zany. Lainga sy fitaka zany tsy mifandray amin'izany izy. Yahva tena mitokana mihitsy ary mifandona amin'io ala io izy mandrakandroany. Kanefa tsy afaka nanohitra anazy mihitsy ny ala mandrakandroany fa miatra ny teniny dia io miatra io ny teniny. Zany ka tena Andriamanitra zany. Zay ny ilazana hoe manatona ny Yahva fa izy ny tena Andriamanitra. Ary manarahany ilay Yahosoa ny rany fa iny ny tena famonjena sy mpamonjy ivavakantsika. Sotra dada mala Yahva o. Voninahitra no mandrakizay. Nentina ny fanaporofona ary nahambara ny fahamarinana. Tsy misy teny afaka manohitra ny fahamarinanao. Ary anjaran'ny Eliany manazava hoe ny zao tontolo izao ny hatsaran'ilay teninao fa tena marina izay rehetra nambaranao sy ny soratanao dia ao anatin'ny Sefer Toranao zany. Ary tsy azo zogozonina zany satria miatra mandrakandro any. Dado zay voalahatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ataonao mino an'izao teny sy fampianarana zao ary ataonao mahita an'izao teny ny Elia zao. Voninahitra anao dada Maria. Mamalia vavaka mandrakariva, mamalia andro isan'andro isan'andro ary hitany teny sy ny fampianarana fanambarana ianao. Amin'ny anaranao Yahosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io tia
marary isyotsiketa samy teny osoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana indray a manaraka filomatomboka.